Amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. 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 Nay mandeha zay. Niala tao anaty sambo kely Jesosy. Dia namaky tanàna anankiray izy misy fasana. Zany hoe misy simetiera le izy. Dia rehefa teo Jesosy dia zao ny zavatra nitranga. Nisy adala avy any, tena tonga dia mivoaka avy any le adala, legiona, feno devoly. Tonga dia rezakatsaka dia nikohaka teo tongony. Dia zao no nataony, aninona ty ianao ampahory anay? Mahafantatra ora izy, mahafantatra fotoana izy. Tonga ampahory anay mialohan'ny fotoana avy ianao, zany hoe fantatry ny devoly fa izy farany zavatra ataony. Teny aminao tsisy zavatra mitranga eto tany ka tsisy farany zany. Io olana io misy farany. Io aretina io misy farany. Ny faharatsiana misy farany. Ireo zavatra ny fampahoriana misy farany. Ary matoa misy farany koa azo antisipena, azo faranana. Androany amin'ny anaran'i Jesosy mino ao anatin'ity finaly ity fa ireo tontolo rehetra tokony ahitsana sy sorony eo amin'ny fiainanao dia ongotana tsy anaketsy anapahefana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Andao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Haleluia. Nahoana? Satria eo amin'ny toerana misy tenin'Andriamanitra dia misy fiainana. Eo amin'ny toerana misy teny dia misy fiainana. Tsika manam-pahatakarana fa tsy nilanja ny teny sy fahalalantsika ny fanambarana izay hozaraina ny zava-dehibe fa ny fanamasina manamarina n'ilay fanambarana ho ampony izay mandray no ampitranga ny voninahitr'Andriamanitra. Tsisy tontolo mpanoherana zany ka tsy azo resena fa izay mifanondona tamin'ny tenin'Andriamanitra raraka daholy. Androany tsy mampaninona, mety tsy vitanao tany an-trano le izy, mety tsy vita amin'ny fandoleanao le izy, fa ifandona amin'le mahery ambony mahery le izy naniraka ny teniny Andriamanitra. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Averiko ty melohan'ny itoriko ny tenin'Andriamanitra andro nariva sy tondrako ny afatr'Andriamanitra dia tiako ho fantatrao ty fahamarinany ity. Tsy naniraka olona Andriamanitra, tsy naniraka mpaminany Andriamanitra, tsy naniraka apôstôly Andriamanitra, tsy naniraka doktera na mpampianatra Andriamanitra, tsy naniraka mpaminany Andriamanitra, tsy naniraka evanjelistra Andriamanitra, fa naniraka ny teniny Andriamanitra. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy sy hanafaka azy amin'ny longo izay nianjerany. Ka nataiza toerana nianjeranao androany hariva ny fotoana narenany teny ianao androany. Nataiza toerana nampaharary anao androany hariva ny fotoana ikasian'ny teny ianao amin'ny fanasarana. Nataiza toerana nahafatesanao na Lazarosy efara naza nanatsofina nandre rehefa niteny Jesosy ka niantso ny anarany. Androany sy zavatra rehetra matimaty rehetra koa amin'ny anaran'i Jesosy aoko velona indray. Ao fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Tiaka sitraka Andriamanitra androany. Fantatra fa rehefa ianao miteny tsy misy masakana ary tsy misy marombaka amin'ny tananao mandrakizay. Mino Andriamanitra androany fa isy tombony manokana izao fotoana izao ho an'ny tsirairay avy izay nona sy mangetahita ny fahamarinanao tongeto. Anio zay dia melatra latabatra iombona tanteraka fiainana aminao ary anambarany teny fahamarinana amin'ny fanandrify amin'izany arak'izay fanambarana no menao. Mino Andriamanitra androany fa ny révélation avy aminao, ny révélation tsara indrindra ary rehefa ianao no miteny tompo tsisy mahatohatra zany ary tsy misy arava izay zavatra anankiray natsanganao mandrakizay. Mitenena fa mihainao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerana toko. Mirabantsika tsiray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Mino fa fotoana zao hidirantsika ho fahamarinany teny indray. Zavatra mahavariana amin'Andriamanitra aloha intrody kely, fampidirana kely. Vakeko ny Baiboly. Teny jereko amin'ny Apokalipsy toko 12:7-12. Nisy ato ny tany an-danitra. Dia rehefa nisy ato tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona. Devoly io zany. Dia hoy sisa Baiboly, tsy nahatohatra ny Mikaela le dragona fa nazera tetỳ ambonin'ny tany. Dia variana be tsisy Andriamanitra nitsangana mihitsy mba nanampy an'i Mikaela. Izy rery dia vity Satana, vity Lucifer. Tiako fantatrao ty fahamarinana ity. Tsy Lucifer ny devoly, ny anjely faran'izay matanjaka indrindra tao an-danitra
fony izy mbola anjely sy kerobima fa Mikaela mbola maherinao izy. Dia teteny aminao tsy nihetsika Andriamanitra, tsy mila nitsangana Andriamanitra, tsy mila nitsangana akory Andriamanitra, fa ny zavatra nahavariana anahy vao teto ambony tany ny ady dia tsy naniraka anjely Andriamanitra fa ny tenany mihitsy ny nidina monjy ny olona. Dia hoy izay tamin'Andriamanitra, fa maninona ny anjely tsy ny intervenir ianao? Fa maninona rehefa olona dia nidina mihitsy ianao? Dia zao no navalina. Ny anjely tsy misy mifofinainy. Ny fofinainy no misarika azy hidina. Ny olona nasiany fofinaina misy singa avy aminy. Fa anjely iza no ny fofinaina, nasiany Andriamanitra fofinaina ny vavorony. Tsy nisy anjely naray azy nasiany Andriamanitra fofinaina ny vavorony. Fa rehefa ny olombelona ny voakitika, mahatsiaro tena ho atao tsinitsinin'Andriamanitra satria mitondra singa avy amin'ny olona. Teteny aminao tsy ho raradraraka foana eto ambonin'ny tany zany ny fiainanao, satria ianao io le singa mitondra ny fofinain'Andriamanitra. Noho izany androany hariva tsy ianao ny ady fa an'Andriamanitra. Misy zavatra tiako tsapanao le tena halleluja. Dia volana tsy nahazo famindram-po ny antony satria izy tao amin'ny fahatsarana no mivadika, fa mahatonga ny famindram-po azo ny olona satria ny olona voafitaka. Dia nomen'Andriamanitra sansa afaky ny hovonjeny. Zany mahatonga ny fahifampitsarana niatra tamin'ny Satana, fa ny fahifampamindram-po mbola miandry ny olona handray an'ilay izy mandrakandroany. Mino fa no famindram-pon'Andriamanitra ty fotoana ity dia fotoana manokana hidiran'Andriamanitra tsehatra hamangin'Andriamanitra fon'olona anankiray izay. Ary fantatro fa eto amin'ity fivoriana ity izay olona izay, ary fantatro fa ao anatin'ity fivoriana ity ho izay olona izay. Mino fa rehefa rafy ty fivoriana ity, izay olona izay ny batakopy mivoaka an'io varavarana eo. Nao moa tsika mba hitia tanana mafy an'Andriamanitra. Ka ny andevolony fanapakeviny mihitsy no hivadika amin'Andriamanitra, izy mihitsy nanapa-kevitra hoe hiala. Fa tsy Andriamanitra no nandroaka azy, izy nanapa-kevitra. Fa ny olona no fitahany. Toy izy Andriamanitra rehefa voafitaka ny olona tsy maintsy vonjena ny olona. Zay natonga ny olona tsy nozonon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy nanozona olona ao amin'ny Genesis 3:7. Andriamanitra tsy nanozona ny olona fa nanozona ny tany Andriamanitra sy nanozona ny menarana Andriamanitra. Andriamanitra zany natezitra azy dia voafehin'Andriamanitra ny fahatezerana, satria Andriamanitra rehefa misaina mijery zavatra anankiray dia mijery ny farany izy hatramin'ny voalohany. Fa maninona ianao tsy nizonona satria eny andalam-pamonjena anovanao hitafin'ny nofo tsy mety loha Jesosy. Efa nisaina izy nihidina ho zanaky ny vehivavy tsy nahalalala fa virjiny, mba hahatonga ny olona rehetra ho voavonjindray hitafy ny fahefan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary anana fijoroana araka ny sitrapony. Misy teny ity ovakiko androany, ny ten'Andriamanitra androany dia nampitondraina ny lohateny hoe manomana ao anaty fiombonana hiaina fandresena. Averiko, manomana ao anaty communion hiaina fandresena. Rahantsika kely ny Matthieu 5:12. Misy voatavy ato an-trano voalohany aloha alohan'ny teny isaorana ny fiangonana eto Mahajanga, izay mety hoe namotsitra ny mpino mitandrina sy ndretrarehetra afaka miombona etsika ndray tenin'Andriamanitra androany. Isaorana ihany koa reo rahalahy rehetra nandritra n'ity atelona ity izay niarany nanomana nandro namasaka totona fotsy ny fatateran'ny Seminera nandritra ny 3 andro. Tampotampoka ihany le izy, kanefa dia isaoran'Andriamanitra ny famaliana reo be dia be an'izany antso izany. Le Andriamanitra tsy mba tsy marina, izy izy atanteraka ny fiainareo ary sanatria izy tsy hanadino ny asa tsara rehetra izany. Ho tahin'ny tompontsika menakavy ny amin'ny fatateran'izao programme izao voninahitry ny anarany. Matthieu 5:10, 7:12 ka 7:12. Mamengavy ianao anaraka tsara indray ny zavatra tian'Andriamanitra ho zaraina androany. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisary Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona?
na hoe ataony olona ho iza moa aho. Dia hoy ireo, hoy sasany Jaona mpanao batizy, ary hoy ny sasany Eli, ary hoy ny sasany Jeremia. Dia hoy zao zareo namahivaniny amin'izay, na anankiray amin'ireo mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, mijery ny mpianana izy, fa ianareo kosa manao aho izy. Ary namaly Simonina Petera ka nanao hoe, ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Taika Jesosy dia nijery ny Petera, dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simonina Barjona, fa tsy ny nofo aman-drano maneo anao izany fa ny raiko izay ny an-danitra. Ary zao milaza aminao koa, ianao no Petera, vato, ary ambony vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Amen. Ohatrany mahita zany hoe ao anaty fiombonana Jesosy, mijery lavitra izy no avy ny fiangonana. Ianao io zany produit efa pré-fabriqué, ohatrany hoe efa vita taloha, mety tsy nonao zany, fa efa tao am-pon'Andriamanitra mialohan'ny atongavanao eto. Ny saintsaina anorina anao ho karazan'olona hafa mihitsy ao anatin'ny famonjena sy fiainam-baovao. Ahoana ny mahatonga milaza an'izany? Andriamanitra te hanangana ny fiangonana ho fitaovam-piadiany mahery vaika. Ny filazan'ny olona ny amin'i Jesosy, rehefa nitenen'ny olona fa iza nareo hoe mahafantatra hoe inona mba tenen'ny olona momba anahako, tena naka renseignement mpianana hoe mba hiverin'ny olona fa iza moa Jesosy. Dia inona ny renseignement? Nareo mba mieritreritra an' Jesosy hoe izy. Dia hozy ny sasany Eli, dia hozy ny sasany Jaona mpanao batisa ka, dia hozy ny sasany Jeremia, dia hozy ny sasany anankiray amin'ireo mpaminany. Zany hoe ny tany saina mialoha hatrany amin'ny sangany farany lehibe indrindra, dia ny nampiasainy indrindra, dia ny farany amin'izay izay karazana mpaminany tsy fantatra. Eto zany Andriamanitra te hanaitra antsika hoe inona ny hevitr'ireo tenindreo. Fa maninona ry zareo nanao hoe Jaona mpanao batisa? Fa maninona Jesosy ny tsy Jaona mpanao batisa? Tantaran'ny Jaona dia Jaona voalaza fa mpaminany lehibe izy. Izy ny lehibe indrindra amin'izay natera-behivavy. Ary Jaona no anisan'ny olona nanao asa lehibe indrindra teto ambonin'ny tany, ny participena nandray anjara tamin'ny famonjenan'ny olona. Ahoana? Izy ny grand prophète farany, nefa navita be indrindra noho ny rehetra. Lehibe no Eli izy, lehibe no Isaia izy, lehibe no Jeremia izy. Izy ny mpaminany testameta taloha farany indrindra, ny annonce na nilaza sy nanambara ny fiavian'ny Messia. Rehefa niteny Jaona dia nanaiko ho feo izy. Mahagaga ny mpaminany lehibe indrindra, tsy izay nahavita fahagagana faran'izay goavana indrindra. Tsisy maty natsangany Jaona zany tamin'izy teto tany. Jaona tsy mba nitaingina Rolls Royce fa nandeha tongotra. Ny akanjo lafo indrindra ohatrany hoe volon'ondry, fa ny an'i Jaona hoditra andrameva. Zany hoe raha jerevana ety ivelany Jaona dia olona tsy mendrika ny eo antsoina hoe olon-dehibe zany. Hitanareo Andriamanitra rehefa mijery fahalebiazana, tsy mijery zavatra mirentirenti hita maso izy, ampiavahany anao ho lehibe sy mihoatra noho ny hafa. Fa Andriamanitra rehefa mijery fahalebiazana dia mijery izy ny fijoroanao na vita ny antom-pisinao sy izay nilan'Andriamanitra anao teto tany. Andriamanitra rehefa mijery fahalebiazana dia mijery izy hoe inona ny fiantraikan'ny fisinao teo amin'ny fiainan'ny hafa. Mba fantatrareo moa, izay olona nataony Jaona batisa talohan'i Jesosy rehetra ese daholo. Tsy nilaina izy nanao batisa olona be dia be, fa nandrana azy Jesosy rery. Raha mbola tsy fantatrao zany ny antom-pisinao dia tsy omeko tsiny ianao. Raha ohatra ka mijery sy mitady lalana amin'izay heverinao fa lalana misokatra ahafahanao mahita an'Andriamanitra.
fa nefaranao tsy maintsy hotanteraka amin'ilay tena antom-pisina ilan'Andriamanitra anao ihany. Zay ny antony amporisihako anao, mandroso tsy misy mihemotre. Dia inona ny toyny? Firy aloha mbola voninandroso anaraka an' Jesosy hatramin'ny farany, ary mandrakizay mandra-piveneny amin'ny rahalanitra pakatrantsika, tsisy mihemotra zany sika teka mafeo an'Andriamanitra. Halleluja! Satria rehefa nanao batisan Jaune izy, nanao batisan Jesosy Jaune, dia efa napahitana azy tao amin'ny Jesosy rery ny fahotany zao tontolo zao. Donc zany na ny olona fahotan'ny olona lasy, na ny fahotan'ny olona ho azy, na ny fahotan'ny olona tamin'ny fotoana nanaovany batisa tao amin'ny Jesosy Jaune, satria zao tontolo zao no tao. Dia ny asa lehibe indrindra nandrasan'Andriamanitra tamin'ny Jaune, nanomanana azy hatrany amboaka ho fenonany fanahy, dia anao batisan Jesosy satria anomana lalana ho an'i Jehovah. Izy lay feo tany anevitra milaza hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Zany hoe précis, voafaritra tsara ny ministeran'i Jaune, anao batisan Jesosy. Lasa izy, vao vita ny antom-pisiny, dia tsisy ny ilana azy tsony. Mba fantatro ve? Ny antony mahavelona anao eto ambony tany, tsy hoe ny amiratra sy anana ny zavatra rehetra eto. Zany no mahatonga anazy tsy mampanantena tany anao fa manahitra anao hiandrandra lanitra. Ny antony dia tsotra, tsy fefaranao eto, fa amin'ny fefaranao misy paradisa miandry anao mandrakizay. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Averiko, olona lehibe indrindra teto tany, tapa-do ny fefaran'ny fiainany. Tapa-do. Olona lehibe indrindra amin'izay natera be hivavy, rehefa maty izy tsy hitany lohany fa vatany ihany nalevony. Ary mahagaga tsy mba nisy escorte akory mba nitondra azy teo ampandevenana mba hoe mampalahelo milaza aminareo fa grand prophète Jaune, zay mpamina anisan'ny lehibe indrindra teto ambony tany, teo alevina fa maty izy. Dia zao farafaratsiny mba teotriko hoe Toby faran'izay raitra be dia be, hoe natson'ny ray ody any aminy. Tsisy voninkazo na ray ary, nefa grand prophète, olona lehibe indrindra amin'izay natera be vavy. Abrahama mbola kely noho i Jaune, satria natera be vavy reny. I Adama rery ny tsy tao anatiny satria tsy natera be vavy. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra, tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy raha mbola natera be vavy dia nahavariana, fa na Jesosy azy dia nanaiko kely noho i Jaune eo amin'ilay dingana maha-olombelona azy. Nefa Jesosy tsy nampitovy ny tenany amin'ny Jaune satria zanak'Andriamanitra izy. Dia hitanareo mahafinaritra amin'ny Jesosy, teo amin'ilay natera be vavy satria nitondra ny fahotany zao tontolo zao izy, dia nanaiky ny latsaka ny rany eo ambany fahefan'ny Jaune, satria avoakan'ny Jaune izy, zany rangaka modeste zany a. Zany ny fiainana tokony arahana, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra nanaiky natera be vavy, teo ambavany namoaka didy hoe tsisy amin'izay natera be vavy lehibe no Jaune, olona mety maty sady tapa-do. Tsy niteny izy hoe za Jesosy avy any Nazareta, zany Andriamanitra e. Fitany matetika zanak'olona tsy mba nitena nanandratra ny teniny akory izy ho zanak'Andriamanitra. Enoia. Ny zavatra anankiray rehefa misy tsy mety dia mitady hevitra ianao amoahana rindrina hanamarinana anao. Zay le antsoantsony fanahy hitonanao andohalika. Tsy ianao le izy, mba mianara amin'ny Jesosy aloha. Mianara aloha amin'ny Jesosy, miangavy ianao, mianara amin'ny sekolin'i Jesosy, maka révélation, maka fotoana andonihana ny toetrani Jesosy sy ny point fort nampahomby azy. Mianara aloha. Rehefa tonga ao ianao dia mahita miariary hoe ay Jesosy Andriamanitra. Tonga hamonjy ny olona rehetra, ny mission an'ny ngeza indrindra hamonjy an'izao tontolo zao. Nefa nanaiky izy ny latsaka rehefa nitondra fahotany zao tontolo zao, nametraka ny Jaune eo alohany. Fidèle. Zany atao ifatokiana faratapony. Mianara amin'izany Andriamanitra zany. Vita batisa Jesosy. Iny le fanahy masina tany amin'ny Genesis toko voalohany iny,
Zay nambomba fotsiny teo ambonin'ny rano fa tsisy nitoerana. Lasa naka ny endriky ny voromalala nisy nitoerana tao amin'ny olona anankiray atao hoe Kristy. Tahaka ny endriky ny voromalala. Tamin'izay zany ny fanamasina sy nanitsaka teto an-tany mihitsy. Tsisy toerana zany mihitsy ny fanamasina. Fa nambomba hozy izy ny Genesis toko voalohany. Ny Genesis toko voalohany lasa nidina ny fanamasina fa tsy nambomba sy nanarona tsony. Naka ny endriky ny voromalala nakeo am' Jesosy izy. Dia niteny lanitra. Samba nisy olona tena nahazo mivantana fakasitrana avy any an-danitra nanokatra ny lanitra hoe ty zanako malalako zay sitrako. Dia zao rehefa hitan'ny olona ny fahalebiazan'ny Jauna fa maninona izy nandoka ny Jauna, ny eritreretindray zany hoe nandoka ny Jauna Jesosy. Dia hoe Jauna io, Jauna mpanao batisa io. Diso le izy. Ny révélation momba ny Jesosy dia Jesosy ny lohany ary sika ny tenany na fiangonany. Torodrontanan'izay miainy. Tsy hoy Jauna mihitsy Jesosy satria Jauna tapadoa fa Jesosy tsy mahazo misaraka amin'ny fiangonana. Révélation voalohany. Tsy hoy Jauna mihitsy Jesosy. Za sura fa Eli izy ka. Ozy indray ny olona. Tsy Eli koa Jesosy. Eli le nanidy lanitra mba tsy latsaka ny orana 3 taona sy tapany. Eli le nampiasaina hanokatra lanitra mba hirotsaka ny rano ka namandina ny tany sy navokatra ny tany indray. Jesosy tsy hoe nanidy lanitra na nandatsakorana fa Jesosy nandatsaka sy nilatsaka hitondra famonjena ho an'ny olombelona rehetra. Noho izany tsy teo amin'ny tanin'ny Israely rery ny nandatsahan'orana fa zao tontolo zao mihitsy ny nandatsahan'ny fanahany. Tsy maharety ka ho an'Andriamanitra. Tsy Eli Jesosy. Tsy Eli Jesosy. Te ozina izy sasany. Zao are Jeremia izy. Jeremia nandany antson'Andriamanitra tamin'izy mbola kely. Hozy izy Andriamanitra taminy. Fony mbola tsy torotorona tao kiboneny anao nefa fantatro. Nanendry anao ho mpaminany aho amin'ny firenena. Andrava sy anorina. Andrava sy amboly. Anorina sy amboly dia andrava sy androdana. Indrisy Jehovah tompo mbola zaza. Tsy Jeremia Jesosy. Satria Jesosy 20 taona nitadiaviny ray sy ny reniny any amin'ny tempoly. Dia hozy izy angato tsy fantatrareo fa raha mbola atoandro ny andro za tsy maintsy manao ny asa. Tsy maintsy atao tranony ray koa. Jesosy na zaza azy tsy nandany appel ny Jesosy ohatran'ny Jeremia. Tsy Jeremia Jesosy. Tsy izy. Halleluja. Ny fantatra dia zao. Za ozy Jesosy tsy maintsy manao ny asany raiky. 12 ans izy tamin'izany. Ary izy koa tsy ray amin'ireo mpaminany zany Jesosy. Fa Jesosy zanak'Andriamanitra izy. Tsy ray amin'ireo mpaminany izy. Diso ny filazana fa mpaminany Jesosy. Jesosy tsy mpaminany fa Jesosy Andriamanitra naka ny endriky ny olona mba hamonjy ny olona. Tsisy lalana makany an-danitra. Izy rery no niteny an'izany taloha ny ialany teto an-tany. Za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Tsisy profety niteny an'izany na olona na iza teto an-tany. Fa ny kristianina rery mananatoka sy lalana mazava makany an-danitra par le bien amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rehetra. Baiboly koa dia nilaza. Jesosy koa dia nilaza. Ozy izy tamin'ny mpianany. Aza malahelo ho fonareo. Minoa an'Andriamanitra dia minoa koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia nilaza taminareo fandeha hiala anareo dia amboatra fitoerana ho anareo dia any amin'izay toerako ny toeranareo koa. Izy rery teto tany na vita ny teny zavatra ohatr' izany. Ary ny tanterahany le izy satria lasa ny aloha tokoa izy.
Ary tsy hoe lasany aloha nitao sy ny fahafatesana fa matina ndresy ny fahafatesana dia nymasony zareo ihany nahitaziny akatra ny an-danitra dia ozy izy eo amin'ny jaona toko 7:21 tsarovy le lazaiko taminareo fa andeha hialanareo ho any amin'ny raiko any amin'izay toeran'izay zay amboariko zay ny vantaninareo ny kristianina rery ihany no manan'Andriamanitra ny ala teto ambonin'ny tany mamboatra toerana mialohan'ny atongavany any kristianina rery ihany no manana an'izany aloha misy aloha azavaiko hoe fa maninona ianao ny kristianina ianao kristianina io mananantoka lanitra ianao amin'ny alalan'ny finoana ho an'i Jesosy satria izy rery no Andriamanitra laza mialohan'ny akarany hoe ny andehanako anamboatra fitoerana satria nareo manko tsy mahazo tonga aloha fa so miasa fa aloha aloha za hiasa dia aveo alaiko nareo fa efa vita le asa hovataninareo mandrakizay ay ianao ahita baba karaha zany diso anao teto tany tsy nijerijereny fotsiny nidiny izy amonjy anao nalainy mihitsy ny toeranao teo amin'ny hazo fijaliana nesona izy nitenenandratsy izy naboridana izy natao tsinitsiny izy nalaim-baraka izy tsisy tarafana ny endriny fatotra zanak'ondry etonovonoana tsy mba nilobava akory maty teo amin'ny toeranao izy dia nalevina tsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo dia nampahery ianao izy talohan'ny angany hoe tsy hoe olona ray ihany no sehony fa olona maro misy 500 lahy mbola nioatra ny mpianany rehetra nifankahita taminy midika zany fa Jesosy tsy nandeha hoe tonga par silence dia nandeha par silence tsy mangingina le natongavany sy nandehanany fa tonga izy ary hita maso mihitsy hoe iny izy nidina iny izy niakatra iny izy nitsangana tamaty iny izy niakatra ny an-danitra eo kavanany ray hita maso ianao tsy manompo Andriamanitra mampanonofy namezaky ny anatsara tena anamarina ny tenany amin'ny zavatra nataony fianao manan'Andriamanitra velona ary tahoriny fitsanganany mbola nidina tsendrika izy ny teny tamin'ny Paoly o Paoly anao tsy mahazo manao asa karaha ataonao io koa manino manao manenjika anakay dia izy Paoly fa ie manao zany Jesosy Kristy izay enjehanao velona Jesosy velona Jesosy tsika rehefa miantso an' Jesosy tonga dia mananantoka tsika fa eo izy zany tsisy sosi zany tsisy fanahina tokony hipetraka amin'izany eo amin'ny toerana zay tsonareo ny anarako dia eo natonako sy hitahiko anareo raha misy olona telo mivony amin'ny anarako dia eo afovoany aho izy ny lalana izy ny fahamarinana izy ny antoka ho an'ny lanitra izy mampiombona antsika amin'ny ray izy ny mpamonjy izy ny mpanjaka mandrakizay izy ny mpanelanelana tokana azahoana antoka iombona antsika amin'ny ray mandrakizay andaotsika ite-tanana mafy ho an' Jesosy halleloia ozy Jesosy everiny fa iza moa ozy izy araky ny fahinonareo azy amin'izay filazan'ny olona ianao ny iza ma anao Jaune zany tenenindreo anao Jaune bokeo ndraiky ia koa anao zany koa ny lazain'olo reo fa Eliony anao ia koa Jérémie mbola zany ve dia iza koa ny teneny sasany dia tsy anankiray amin'ireo mpaminany ony todika amin'izay izy fenareo kosa iverinareo izy ahako todika tamin'ny mpianana izy niakatra le degré mpanotaniana tsy ny fijerin'ny olona tsony fa ny fijerinareo dia ozy izy Petera ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona ozy Jesosy tsara mihaino ny hafa fa tembandrea hoe iza aminareo dia ozy izy Jesosy amin'ny 9:70 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano maneho anao zany fa ny raiko izay any an-danitra inona ny tiany Jesosy ho tenenina ny fahalalana ny marina momba azy dia mitondra fahasambarana mihoatra noho ny hafa
azonareo ve nilazy Petera ianao ny Jesosy zanak'Andriamanitra be tonga dia namaliana Jesosy anazy tsy hoe bien dia vita ny teka mention tsy zay fa Jesosy sambatra ianao tonga dia niavaka tamin'ny 1.2 lahy izy sambatra ianao inona ny mampiavaka anao amin'ny hafa ny mampiavaka anao amin'ny hafa dia ny fanananao fisokafana ao anaty révélation marina ny fanambarana ny amin'i Jesosy sambatra tonga dia mitsiny Jesosy sambatra ianao ry Simona Barjona sambatra satria nanana révélation exacte tena tsisy diso ary nanaiky hisokatra iay no feo an'ray zany fanambarana sy fahalalana zany tsisy olona natao atakatra an'izany ozy izy fa zao ianao sambatra fa maninona lahy ianao no mahafantatra an'izany tsy nofa mandra mihitsy zany midika tsy avy amin'ny fihetse-po zany fa fahamarinana avy amin'ny ray no mahalala no momba ny zanaka noho izany tsisy hevitra fa sambatra ianao tsy fantatra ireo fa misy zavatra mpahafantarin'Andriamanitra anao dia ohatrany tsy maharefaringirifina sy fahoriana zany tsony ianao ny tena ilainao mahatonga anao andresy ny hoady lalovanao io tsy fitototonao sy fahalalana olona tsy fiketriketrehanao ampanotanao hidina fa mila miditra ao amin'ny teny ianao mamantatra ny marina mombanao ahalalana hoe iza Jesosy rehefa miseho aminao Jesosy amin'ny alalan'ny teniny ohatry ny tsy eo reo vesatra rehetra sy fampahorina mitambatra mitady ampitanondrika anao fa manomboka sokafan'Andriamanitra ny ao anatinao matsapasambatsambatra ianao misitsioka mihitsy ianao satria fantatra hoe miaraka aminao izy eo akaikinao izy momba anao izy manohana anao izy ary nizaniza zavatra ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao tsy natao araraka anao zany fa ahoana ary ny secret pastera ahoana ny secret meko anao ndray amin'ity takarivo ity ny secret atonga amin'ny fiainanao sucré ary efara tsy maintsy ho succès 9:20 hozy Jesosy za milaza aminao ianao ny Petera vato zany hoe caillou amin'ny teny frantsay ary eo amboniny ity vato lampy ity lasa rocher ndray hitantsika ndeha hoady no aoriko ny fiangonako ary mivavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy eto amin'izay le grand révélation amaritra ny fandraisana atonga anao anana fahatsapana amin'izay amin'ity takarivo ity fa raha mbola ianao kivo mivoaka an'io varavarana io aferanao samyrery zany aza manontany anatsony raha tsy horaisinao ty révélation ty dia zay ianao no azoko antoka hoe kivy mivoaka an'io varavarana io fa raha voarainao ty fahamarinany ity za tena mahita fa baibay mikasika momba ny fahakiviana tsisy kristianina reraka zany tsony a vita ty Seminera ty andony asehoka anao ny tenin Jesosy tamin'ny Petera Petera ianao vato ianao ny Petera ha Simone nanarako e non disy le Simone mahavarina na talohany io Jesosy rehefa miantso amin'ny Petera ry Simone Barjona tononony amin'le anarana tsy izy fa rehefa nisokatra Petera Simone nafantatra ny amin'ny Jesosy novain' Jesosy ny anarany hovaina Petera amin'izay fa tsy tononona hoe Simone tsony ny dimension anovan'Andriamanitra anao dia misy fandraisany amin'ny fanekenao hisokatra eo ambany fitarian'ny fanahy masina sy miaino azy raha vao misy fisokafana ao anatina fanambarana inévitable ny fanovana tsy azo elana ny fanovana tsy ianao ny angataka hovay Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy ny anovanao satria nampahiraty ny masonao mihoatra lavitra no nampahiratany ny hafa rehetra dia ozy izy rehefa avy eo zany Simone Barjona zany eo ambonin'io vato lampy io raha ianao rery caillou vato kely fa rehefa raisiko ianao ozy izy hovaiko tonga vato lampy dia ozy izy Jesosy ho aoriko eo ny fiangonako dia mivavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy teo aho amin'izay nisokafan' Jesosy vo adiny ray sa adiny roa no tokana tao no masoko wow Andriamanitro
zany ve zany zay ty te ozy Jesosy mba fantatrao manangana amin'ny fiangonako a ho guerrier mpiady ary tsy hoe mpiady fa ho ataoko fitaovam-piadiana. Ahoana Andriamanitra fa inona ny tianao tenenina? Sakafo bebe kokoa, sakafo ny saiko fanamasina. Dia ozy izy. Ozy izy. Izaho no manorina ny fiangonako fa tsy Petera. Fa io tsara aloha. Andao sa? Aoriko ozy Jesosy ny fiangonako. Jesosy tsy mikarakara vavahady ny elo ho akatona ho anao, fa Jesosy mifantoka aminao mba hanorina anao eo ambony vatolampy. Inona le vatolampy? Tsy Petera le vatolampy, fa Petera kaio. Fa le vatolampy famonjena. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Enoy, Andriamanitra tsy nametraka fiangonana tamin'ny olona, fa Andriamanitra nanorina ny fiangonana eo ambony famonjena. Jesosy Kristy le vatolampy ny lavon'ny mpanao trano fa tonga fehizoro. Jesosy Kristy le nikapohan'i Moïse nefa tokony ho teneniny. Namaly ny etaetan'ny olona tany anefitra rehefa maina ny tendany ka nila rano izy. Tandindo ny Kristy ny vatolampy. Teny hoe aorony Jesosy ao amin'ny famonjena ianao. Ary rehefa voaorin'Andriamanitra ianao, inona ny tanjony ao anaty fanorenana anao, ao anaty communion aminy? Zao tontolo zao atao ambadika toko Jesosy amonjy zao tontolo zao. Ny antom-pisian'ny fiangonana anakana vavahady ny elo tsy andravana zao tontolo zao. Ny elanelana misy ny fiangonana sy ny vavahady kely fotsiny, azafady kely. Zay no mahatonga antsika tsy tokony ho variana. Iaina amin'ny fiainana tsy natao iaina antsika, iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny antony dia tsotra, ny vavahady ny elo miatakenao foana. Fa tsy vokatry ny nataonao no mahatonga anao imbattable, tsy azo ndresena. Fa tao amin'ny fanekenao ho aorony Jesosy, satria nametrahan'Andriamanitra ianao karazana élément avy aminy ao anatinao, atonga ny vavahady ny fiainatsita tsy anapahefana aminao. Satria ozy izy aoriko ny fiangonako, ary ny antony anorenako azy atonga ny vavahady ny fiainatsita tsy aresy azy. Dikan'izay Andriamanitra tsy mifantoka amin'ny problème elo, vavahady, fanoherana, fa Andriamanitra mifantoka amin'ny olona atao hoe fiangonana. Zany no mahatonga ny fiangonana Jesosy tokony iray fo amina tanjona tokana, ampandresy an'Andriamanitra ao anatinao. Fa tsy mieritreritra hoe mafy loatra ny elo ka tokony ombontsika nohatra azy. Ny amin'ny elo sy ny vavahadiny efa nataon'Andriamanitra tsy akasika izay olona manaiky ho aorin'Andriamanitra. Ianao zany ao anatina communion, Andriamanitra mibatiry anao, Andriamanitra manangana anao, Andriamanitra manorina anao, Andriamanitra manamafy anao. Inona ny anamafisany anao? Omeny anao ny révélation divine, omeny anao ny Saint-Esprit ny fanamasina, omeny anao ny heriny ao anatinao, tohanany amin'ny alalan'ny teniny anao. Dia ozy izy Andriamanitra bouclier ny fiangonana, bouclier atonga n'izao tontolo izao tsy ho rava, mahatonga mbola eto ny fiangonana, mbola tsy tapa-kevitra ny andravan'ny tany Andriamanitra. Fa ozy izy Jesosy rehefa voatory ty filazanty sary ty vao ho tonga ny farany, ary ozy izy Jesosy raha mbola eto ny fiangonana mbola tsy ravan'ny tany. Zany hoe setrasetra ny devolo mitambatra, tsy natao akasika ny fiangonana tsara orina ao amin'Andriamanitra.
miovangana maneke ho aorin'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony mimela amin'ny fiainam-pahalotona fa vavadiny elo akaiky kokoa anao no izao tontolo izao raha vao kitiany Satana dia rava fa noho ny fisina eto amin'izao tontolo izao izay mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy mandrava n'izao tontolo izao nanoaviny izao tontolo izao aza miankina amin'ny fiorena mpino zay mahatonga antsika atsoron' Jesosy hitory filazantsara zay mahatonga antsika hanaitra ny olona mba ho isan'ny fiangonana koa atevenina ny mura na ny rindrina lasa lavitra ty resaka ty halleloja hozy Jesosy ny vavady ny fiainatsika tsy aresy azy inona ny zavatra nitranga hozy Jesosy ny fiangonana ny vadiny ho ampakariny amin'ny fotoana iverenany ho ao amin'ny mandrakizay tsika zay le hoe ho ao amin'ny mandrakizay misy anazy zay ny fiafarana ny ty tantara ty ho ao amin'ny mandrakizay misy an' Jesosy tsika ao amin'ny ray zany fa zao ny zavatra nahavariana Jesosy ty tsy mitovy amin'ny Adama i Adama nahavariana fa tsy mba naoro ny vadiny fa navelany ny atrika menarana tsy misy fiarovana zay ny nararaka ny Adama voalohany Jesosy tsy Adama voalohany fa rehefa Jesosy tsy mandefanao eo am-bavadiny elo zany raha tsy efa naorony ianao ny vady tsara dia mihevitra zay tsy alavo na rava ny tokantranony marina io sa tsy marina noho izany manomana anao Jesosy melohan'ny ekaranao ahatonga anao anapahatsapana ao anaty fa ny vavady ny fiainatsita tsy aresy anao zany mandrakizay tsy aresy anao zany io mandrakizay manapa-hevitra hijoro tsara fotsiny eo amin'le position'ny olona manaiky ho aorin'Andriamanitra zay mahatonga milaza natokavan'i Jesosy mifantoka amin'ny olona fa tsy mifantoka amin'ny olana aza terena mambavaky Jesosy hijery olana fa omeo lalana Jesosy hanova olona rehefa menao lalana Jesosy hanova olona ianao novainy ianao ny ataony mafy be vavady ny fiainatsika tsy aresy ianao ny herin'ny fahavalo mitambatra sy ny fanoerana efa nomeko fahefany ianao anisaka maingoka sy menarana mba ny hery rehetra nana amin'ny fahavalo ary tsisy ampaninina anao zany satria efa nataony ao anatinao ny antidote halleluja inona le antidote ao anatinao fanamasin'Andriamanitra ao anatinao ny fanjakany manana an' Jesosy ianao tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mananantoka fiainana mandrakizay dia ny aty ambony tany ianao no mena hery ianao tonga zanak'Andriamanitra ny dikan'izay tsy olona normal tsony ianao fa olona efa quitté transformé halleluja novain'Andriamanitra ianao tsy olona tsotratsony ny foazy ianao fa efa boostenao ao amin'ny Kristy Jesosy halleluja 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 velona Jesosy ino ene nandranitrady Jesosy nandranitrady izy mihitsy nanangana le guerre o Jesosy ho atsangako ny guerre amin'ny vavadiny elo atahoran'izao tontolo izao anangana ny fiangonako ary amboariko izy sy ahoriko mba tsy ho resy ny fiainatsika zany fanontaniana mipetraka manaiky amboarina fenao manaiky amboarina vetsika ny amboarina tsy mora manamboatra sofina tsy mienoeny zavapoana manamboatra maso tsy mijery zavapoana misy zavatra tsy voamboatra mihitsy raha tsy manaiky ianao satria manatsafidy ianao le voary aorina io tsy maintsy amboarina manorina anao Andriamanitra nefa manamboatra anao izy alohan'ny anorenany ianao alohan'ny ampijorony ianao hoetiny ianao amboariny fa zao raha fiangonana ianao ka tsy manaiky amboarina
dia zay mahatonga anao tsy mahatsapa an'le hery sy le fahefana mampahazo aina anao miatrikady. Fa rehefa fantatra hoe ao aminao Kristy. Sadraka sy hoe sakasy Abedinago tonga tao amin'ny laforo fa tonga dia go tsy maninona mihitsy nafanaina impito aza ny laforo fa ry zareo ao anaty laforo ohatran'ny olona mitsangatsangana eny amin'ny boro. Amen. Satria nanotrina azy tao Andriamanitra. Dia mba fantatra eo ve osy Jesosy maintsy atsika indro mba anao mandrakariva mba raha-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Fa maninona ary tsika tsy mifankahita amin'ny tompo mihitsy ao anaty ady? Maninona tsika tsy mifankahita amin'ny mihitsy ao anaty ady? Satria tsika tsy mijery anazy. Problème zany tsika tsy mety manompo ny maso tsika any aminy mihitsy. Fa Davida mahatonga ny Davida mandresy foana, anompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena. Davida malaky mitodika, zay malaky mitodika eletra tonga dia mahomby foana. Fa ny problème rehefa ao anaty ady, hainao mandahatra teny de A à Z. Fa rehefa miatrika ady ianao ohatrany tsisy Andriamanitra zany, aisaka tatatoram-bola teo. Tsy Andriamanitra ny tonga aloha anatin'ny sainao, fa le tatatoanareo mpanan-karena. Aza miantehitra amin'ny olona, fa ny olona tsy azo antenaina izany. Fa za tena mitsotra aminareo fa ijoroko vavolombelona ity teny ity. Nisy fotoana omena Andriamanitra fafana. Rehefa omena Andriamanitra fafana ho an'i Jesosy ny voninahitra, tonga dia mora foantra be dia be, dia mizara dia tsisy. Rehefa tsisy ke hitaraina dia mitomany. Jesosy eo mampitomany anazy hoe vola tsisy fa tsy afaka manome. Fa milaza eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ary eto Jesosy miaraka amintsika. Mbola tsisy ray minitra voatapitra ny eo ka tsy tonga Jesosy mamatsy. Satria ny atony code secret kaiza taloha mahihatra be reny ke nampahoro ny tenako. Tena sérieux zany. Za ty zany namosavo ny tenako tamin'ny fomba fiainana tsy mety. Be fanahina, inona no atao? Ndray rehefa manao fanjakan'Andriamanitra, dia zao Andriamanitra tsy mila ny mody. Ianao amin'io kahitra, ianao malalana ao anatin'ny fonao, fa mangidy aminao ny zaran-dra vola. Fa mody mba be resaka eo hoe be fitiavany manao an'ity. Fa raha vola ny resana marary anao le izy, dikan'izay tia vola ianao, fa mody mijoro fotsiny hoe zanak'Andriamanitra, tsy natao hetehitra amin'io ianao. Ny zavatra mora levona rehetra, enoy. Ny zavatra mora levona rehetra raha tsy mandao dia ilozana. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra, ny atongavan'i Jesosy eto an-tany, amerina ao anatinao ny mandrakizay, anananao fahatsapana ao anatina révélation, lanja ny fisin'izany ao anatinao, dia tsy inona izany fa ny fanjakana. Dia ahoana le izy? Afaka mbola miteny ve ozy ianao, pasteur? Eny ary. Tian'Andriamanitra ianao ho bouclier iarovana an'izao tontolo izao. Fiangonanao. Jesosy anie tsy mahato antsika fiangonany, fa mahato an'izao tontolo izao izy. Fa nalavrary ny fahateran'ny fiangonana dia teo amin'ny fotoana nandefonana an' Jesosy, satria teo amin'ny kotiny Adama ihany niteraka ny fiangonana. Ny kotiny Adama fa kotiny Jesosy le izy. Maty ho an'izao tontolo izao Jesosy, fa namorona ny fiangonana izy avy amin'izao tontolo izao izay nanaiky sy nino azy. Madame Église eo na koa ry fiangonan'i Jesosy fofombadiny, manangana anao Andriamanitra. Manangana anao izy anohy ny asany hiaro izao tontolo izao, anakana ny olona tsy ho very any amin'ny elo. Tiany ampijoro ny olona ianao mba ho isan'ny olomonjena koa, ho tonga fiangonana tahaka anao anamafisana ny rindrina. Mbola malemy ny beton atsika. Raha ohatra mbola 1% ampony mety mahajanga fotsiny, ohatra ny tena olona vraiment hoe tena hoe olona tena hoe converti tanteraka ho an'Andriamanitra. Resy lahatra amin'i Jesosy tanteraka. Amin'izao ny remise en question na ny fanompon'ny olona azy sy ny fanoloran-tenan'ny olona. Betsaka amin'izao ny olona te hiaraka amin'Andriamanitra fa diso motivation. Ny alalana fa diso motivation ny olona anankiray dia zao voavily ny vola lalana ny fahamarinana.
lasa tsy marina raha-pitantanana mangalatra dia Jesosy toriana ihany fa Jesosy elofana anakonana ny faratsiana tsy maty ao anaty miankina amin'izao tontolo izao ihany. Problème anankiray faharoa, te handroso ianao amin'ny fanompona fa tsy afa manotra, manompo an'Andriamanitra ihany fa tsy afaka mihitsy ny ao anaty satria motivation anao diso. Zay ny mahatsara ny filazantsara marina, tsy misy klema. Rehefa tsisy klema ny filazantsara anao ka marina ny zavatra torianao, manokatra ny sain'ny olona ahita an'Andriamanitra, mba tsy ho karazan'olona ho dépendant na miankina moyen na vola io na inona na inona, fa lasa olona tena miankina amin'Andriamanitra, zay afaka amaly ny tanjon'Andriamanitra amin'ny namoronan'ny olona vaovao atao hoe fiangonana. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao reo. Zay ny antony tsy maintsy ianarantsika ao amin'ny sekoly ny fandrosoana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy te hiasa mahery eo amin'ny fiainanao. Jesosy te hiditra tsehatra hikarakaranao. Jesosy te hanamboatra sy hampijoro anao ho lehilahy sy vehivavy araka ny sitrapony. Jesosy te hitondra anao amin'ny sidiny voromahery. Halleluja! Hitsangatsangana hiaraka aminy. Ny zavatra andrasan'izao tontolo izao, ny zavatra andrasan'izao tontolo izao dia zanak'Andriamanitra asehon'Andriamanitra. Ny voary rehetra dia miandry ka maniry fatratra ny fampisehoana le vrai zanak'Andriamanitra. Misy fotoana isika efa nandrain'i Jesosy zanak'Andriamanitra, zanaky ny tompo ahy manana ny voary mbola tsy manaiky anao, dikan'izay mbola tsy naseho akory ianao. Fa rehefa aseho ianao zanak'Andriamanitra, zavatra rehetra miara-miasa asoa amin'izay. Henonao amin'izay satria zanak'Andriamanitra ianao, zavatra rehetra miara-miasa asoa. Ny obstacle lasa miracle, ny fampahoriana lasa voninahitra. Avadibadik'Andriamanitra ohatran'ny fiainan'ny Joseph eny, tsy mety kivy mihitsy, tsy mety ketraka mihitsy satria jerenao an-trano nandevo azy miramirana taratra amin'ny vadin'ny patron. Satria nahoana bôgosy foana ny olona mielava, ary ny olona rehefa mielava tanora lalandava. Ozatra firy ny miasa rehefa menao roa fotsiny, fa rehefa miketra ianao izy rehetra indray miaraka miasa daholo satria misauve ny tarehanao izy mba tsy ho ratsy. Awa, marina zany. Hitanareo, mahatonga olo mafaiky io. Anao olona tsara tsisy karanao zany, fa mahatonga anao mafaiky, anao tsy mime mihitsy. Dia rehefa ny olona tsy tia mime dia test izy mahita ny hafa mime. Fa iny moa mampime, tsy sérieux. Ampidiriny devoly ny karazana fomba fisainana hoe rehefa mime-ony ianao dia tsy sérieux. Anareo koa te hita pastera mime, antanio Jérémie fa zay miaraka foana amin'ny bajajiny. Andalany eny Jérémie. Izy rehefa avy eo, ho ampimezan'Andriamanitra le zalahy ty amin'ny zavatra ho ataony eo amin'ny fiainany. Amen. Antaontsika ity-tanana maveo an'Andriamanitra. Halleluja. Za mitaingina bajajy, ny olona jiaby mahabibo dia za fa miafina karaha zao. Tsy hoe menatra za fa nitaingina bajajy fa lany maso, sikirindreo amin'ny maso mihitsy zany boka anaty bisy any. Izy reo, za tsy boaka koa. Pasteur Adolphe, pasteur Adolphe. Zany rango bokely fa Mahajanga. Mpandeha milavaka ambadika eo zay ndio mianatra amin'ny centre. EPP tany malandy. Za mabody tsy lavitra eo tambadika eo dia koroko EPP. Zany tsy olo hafa. Tsy haiko ino mahatonga andreo variana za le fampiasan'Andriamanitra ve fampiasan'Andriamanitra tsy za iny. Donc tsy misy antony tokony evako amin'olona rehetra za te handeha tongotra mahazo mandeha tongotra. Mandeha bajaj zao mandeha. Halleluja. Io zany tena fiainana, le fiainanao arakaraky ny tombon'Andriamanitra ao anatinao mampihety anao bebe kokoa. Fa matoanao mbola miaraka misandratra amin'le fampiasan'Andriamanitra anao, tsy haiky kely maboto mbola tena tsy nanomboka akory ny fijerin'Andriamanitra anao hoe tsy mendrika ho an'la olo ty ampiasaina amin'ny fomba goavana fa raha ty ny lasa goavana amaray ty hangalatra ny anarako. Halleluja. Tsy
tokony ampibotsina atsika mihitsy ny fisehoan'Andriamanitra ny fiainantsika. Aza manakambana amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao zany fa tsy ianao io. Manitra tena. Tsika ne mbola tsy nahita nininy. Raha ianao mieritreritra maty 5 nefa nataoko za zany manao vitan'io Jesosy, mandana mandeha le vovoka dia fofolo io dia atao volombelona raha mahavitanao. Rehefa miakatra amin'ny degré miracle ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy mendrika ny lahatra amin'ny akoroko maninona manao ianao Kristina ianao niza. Amboary ny fo, miverena dia mbola tsy miverina so taraiky farany eo. Halleloja. Jesosy Kristy avy any Nazareta ny toriana ny famonjeny. Halleloja. Izy mena voninahitra mandrakizay. Tonga eto amin'ity tany ity izay anambara amin'ny fahatsarany sy ampihavana ny olona aminy. Zay dia hiatrika ny fitsarany sy hitazo ohatranao ihany koa. Ary ny anadinina mpampianatra aza mbola mihoatra no ny mpianatra. No zany tsy izingizina mihitsy zay fa no fampianarana sy ny révélation sy ny fampiasan'Andriamanitra moa tenana io. Zay no arikibishopo ka aza tononona amin'izany zay raha misy olona zazakely ny teny Dodolfa. Zazakely Dodolfa teny ahoana lesy. Zazakely mety hoe anao zany tsy manome valeur ny ositra anao pasteur. Olona anao aminay ray aman-dreny be. Tokony hitondra tena ohatran'ny ray aman-dreny. Dia oza rehefa avy eo. Fa Jesosy zany inona zany ho? Raha zany ray aman-dreny be dia Jesosy zany izy. Inonareo ty teny ty a? Jesosy amin'ny Mahandriamanitra anazy nidina izy nanasa ny tongo ny mpianany. Teo izy izay teo lehibe aminareo, teo koa mpanompony rehetra. Averiko ty teny ty. Ny fanompona tsy misy fahaelan'ny fanompona na fahavetivetin'ny fanompona. Raha avy ianao manomboka te hitoky amin'ny taona sy ny andro nampiasan'Andriamanitra anao sy amin'ny fomba nampiasany anao, dia efa manomboka ho farany ianao zay fa tsy voalohany intsony. Satria tadidio fa le farany setrasetra manana ny toe-panana an'Andriamanitra miakatra avy ety aoriananao, reny lasa voalohany dia anao farany. Satria nahoana padenina be anao, satria efa ela zay ny nanompo a, efa nampiasaina tamin'izao sy zao a, efa namoaka dia mita amin'ny anarako a, dia iny ihany no entinao rehefa eo amin'ny Jesosy a. Fona tompoko fa diso adresy ianao. Fona diso adresy. Tsika ohatra n'le nahitany Jesosy atsika rangom-boakely iny foana tsika ziska mandra-piaviny. Zay ampiasany eo dia ampiasany, zay ataony eo dia ataony. Mahita anazy Roma Rodolphe misy mahita anaka tsaiko pata zay mba tonga pata sa tsy ao pata lehibe ny mpiambina amin'ny alina hitako tamin'ity miaraka kely taminay pata osa maintsy amin'ny pata Roma pata karakory ma ma zao nanantona izy pastera le roa karakory ma ino ma tolona eto ino za miandry eto fa misy mikorotanrotana tanànatsika ty alamy tonga avy mivavaka rapitso dia gaga daholo le namany rehetra. Le namany teo zany mitsidika miresaka aminazy izy dia tena miresaka ohatran'olona kay na zay ny Antananarivo azy ohatran'izany ny olona mandeha mpangataka rehetrarehetra sy mandeha misisy-dala io tsy mahafantatra fa inviteko daholo. Pasteur Rodolphe avy io eo olona miona amina voaloha zany ny Antananarivo misy manam-pahefana aloha, misy olona tena ambony be mihitsy amin'ny fijerin'olombelona mitady za nangatako audience za mavozo makato amin'iny fa olona manam-pahefana be. Teo zany maintsy anazy amin'ny Jesosy tsy mila audience zany, iny problème anao na hita antsika miresaka mety eo io tsisy resaka fona io raha tianao no entin'Andriamanitra any amin'ny sidina faran'izay tsara aza mampifangaro ny identité anao, mampifanitsaka amin'izany amin'ny identitény. Avelao izy ho Andriamanitra, avelao izy hifaly amin'ny asany, avelao izy hanao zay tiany, mietre bebe kokoa mba hanandraha tany anao bebe kokoa. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Zay no mahatonga amin'ny teny tandremo ny comportement. Aza mia nataontsika hoe aza be fanahina ray zay, aza mifametsifetsy roa zay, aza mifampialina telo zay, aza mifanenjika efatra zay, aza mifampitsara dimy zay, fa mifampitondra amam-bavaka. Fampitondra zay mavesatra, fandray satanana mifankatiava tsara.
ny atokavako ty Mahajanga ty zao am'zao amoro ny mpitandrina rehetra ndray tena hoe anao seminaire tsika tsy fantatro na afaka roa herinandro era sitrapon'Andriamanitra dia efa miverina eto tsika tsy maharetekavan'Andriamanitra fa amin'izay fotoana izay spécial ho an'ny rallye de miracle miarahana amin'ny pasteur rehetra indray eto Mahajanga anomanantsika miaraka ny fotoana sarobidy io tsy fandresen'ny hvkl ny eny amin'ny bord de la mer fandresen'i Jesosy Kristy ny eny amin'ny bord de la mer zay tena manilika mihitsy zany atao hoe dénomination zany tsy dikany zany Jesosy Kristy nitoritsika menakavy ary izy lehibetsika menakavy mila miray fotsika mila mifankatitsika mila mifanohantsika mila miara-mientantsika mila miara-manambara ny fahasaran'Andriamanitra tsika mila miara-mizorotsika miatandro objectif foana ny elo fa feno ny lanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja halleluja teo izy Jesosy ahoana ary ny ataoko amin'ny fiangonana ny fiangonana melohan'ny iverenako dia homaniko azaka ifanandrina amin'ny vavadin'ny elo nandranitrady Andriamanitra ozy Andriamanitra vao io vavady io fa tsy hanapahefana amin'ny olona zay ataoko ho ny lony ozy izy Satana inona no ataontsika fa lasa nanamboatra olona Andriamanitra nanova olona Andriamanitra nanorin'olona Andriamanitra tsy vitantsika intsony zay tokony ataontsika teo izy Jesosy le olona atao hoe fiangonana zay tenako dia homaniko amin'ny fotoana pakarako azy eo naminy ho karazan'olona vaovao tena tsisy ifandraisana amin'ny teo aloha tsony voalohany novay ny fanahinao fanahy vaovao nataoko ao anatinao dia le olona vaovao io zany dia olona miaina ao anatina fanahy vaovao nateraka indraitsy nateraka ranofo zay mahatonga ny tarehanao tsy tonga dia zazamena vava taorian'ny fandora-tena satria tsy eo amin'ny nofo le izy no mitrangy fa amin'ny fanahy le izy ny ainao avozy ny isan'andro satria zatra ny aina tamin'le nofo teo aloha fa nomboka hiaina ara-panahy amin'izay ianao tsisy olombelona tonga dia masina zany taoriana ny fandora-tena hoe vao nanomboka vita ny fandora-tena dia nitsiry le elatra tamin'ny lamosiny lasa njely tsisy an'izany fa le toetranao teo aloha mbola manaranaraka kely ianao ihany indraindray dia iny le mila fanovana ny ainao miavao isan'andro fanahy vaovao fa ny aina miavao ary amin'ny andro farany ozy Jesosy programmeko io olona io zay mety maty eo amin'ny nofo hitafiny tsy fahalovana dia Jesosy mila singa avy amiko zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za anangana azy amin'ny andro farany. Jesosy talohany nahafatesany nandray mofo izy dia nivakiny dia nomeny ny mpianany nandray ranom-boaloboka izy dia nilazay ny farahany ao amin'ny fanekena vaovao tio izy ny sotronareo dia zao taoriany sotrony Jesosy talohany nahafatesany rehefa nitsangana izy tsy nisotro tsony satria efa niteny tamin'ny mpianana izy tsy sotro amin'ity vokatry ny tany ty tsony aho izy mandra-piavinareo any amin'ny fanjakany raiko midika tsy akisotro ranom-boaloboka tsy misotro zo tsara tsony Jesosy tsy mahazo aina izy tsy mifety izy raha tsy tonga ao an-tranony ray ianao navelany Jesosy ho antsika ny fisotroana sy ny fihinanana satria tsika mila mihinana sy misotro mba hiova sy ovana miaraka aminy mihinana nofo tsika misotro amin'ny ranom-boaloboka tsika androany nofo amin'ny endriky ny mofo ny rà amin'ny endriky ny ranom-boaloboka rehefa hihinana an'izany tsika androany dia tiako hiovany ao anatinao ao anatin'ity finaly ity tiako marina aminao ara-paneho-pamantarana zay fahamarinana nanovan'Andriamanitra ny latabatra androany inona ny zavatra iseho anomboka amin'izay ianao hihinana dia hisotro ao anaty fahatakarana voalohany fa maninona ny miara-mihinana dia maninona ny miara-misotro irahana ny fihinana sy ny fisotroana ary isak'izay mahatsiaro tsika mba anatin'ny vavaka sy ny famakina mofo foana amin'ny mpianatra isaky miona zany dia mamaky mofo dia mihinana ny tenan Jesosy sy ny rano foana amin'ny mpianatra tamin'izany fa maninona satria zay miara-mihinana sy miara-misotro amin'i Jesosy ihany amin'ny anaran'i Jesosy nofony tsy mahazo mihinana tsony Jesosy taoriana fitsanganany satria efa nofo mahasolo azy io tsy mahazo misotro tsony izy satria efa rahan Jesosy io dikan'izay rehefa mihinana sy misotro ianao dia mila miaraka ny fiangonana ny tenan'i Kristy rehetra miara-mihinana miara-misotro miara-manjavona .
zany hoe misy ifandraisany amin'le fisotroana miaraka sy le fihinanana miaraka koa ny fanenon'ny trompetra reny sofintsika miaraka sy ny masotsika mahita miaraka ary ny fanjavonantsika miaraka toy ny ray mpimaso izy ny tenin'Andriamanitra. Fa manintsika ny mihinana sy misotro satria hovanitsika hitafony tsy fahalovana raha-pitso. Ny vatantsika zany mbola tsy sauvé, mbola tsy avitra ny vatantsika satria ty vatantsika ty olo fa soloana hitafony tsy fahalovana. Dia inona le tsy fahalovana? Inona modely tenan Jesosy taoriny fitsanganana tsy notsony izy fa tonga dia niakatra ho any an-danitra. Dia napetra n'le mofo hoe iny amin'izay le programmation vaovao ampidirina logiciel vaovao ampidirina ao anatin'ny mémoire vaovao. Halleluja, mahazaka tsara. Halleluja, donné rehetra. Raha mpanao informatika zany ianao dia zao formateny ianao azaka fananganana. Halleluja, formateny ianao azaka fananganana. Ovany ianao amin'ny fotoana ny anony trompeta. Dia inona ny zavatra mitranga? Tsy mila mitety fasana manonona anarana intsony Jesosy amin'ny fotoana iverenany. Lazarosy mivoatra tsy mila manonona anarana. Fosy Jesosy efa any anatinao ny singa. Vao maneny fotsiny ny trompetra sy ny feonaraka anjelin'Andriamanitra mifo azy satria rehefa mijoro izy eny amin'ny raha lanitra dia zao tsy maintsy mahita azy zay manana ny singany. Activé ho azy ao anatinao ny nofony mampitsiry. Ny olona voalohany nanomboka tamin'ny vovoka tsy maintsy miverina vovoka zay akoram-bovoka. Fa programme nanomboka mofo sy ranom-boaloboka ianao ny rahan'i Jesosy fa io ndray ny formatenanao hitafony tsy fahalovana vaovao amin'ny fotoana iverenany. Ny akora faharoa nanganonanao mofo sy ranom-boaloboka. Vovoka tsy maintsy miverina vovoka fa ny mofo sy ranom-boaloboka no amorona n'le nofo. Dia zao vao miakatra ianao iadama raha natory nalaina ny tolany, nalaina ny nofony. Dia ozy izy mifo. Tolana avy amin'ny tolako ty, nofo avy amin'ny nofoko ty. Fianao rehefa miverina Jesosy dia jerenao izy dia mahita anao. Nofo avy amin'ny nofoko ty, ra avy amin'ny rako ity. Ity no atao hoe fiangonana vadin' Jesosy. Ary ho ao aminy mandrakizay tsika anapaka mandritry ny arivo-taona ho avy. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy miazakazaka amin'ny fomba rehetra anapaka sy anjaka sy songadiny eto satria mifanapahany eto tsy vetsela vetivety kely ty dia rafa. Dia zao ny atao hoe olona dala. Ny olona dala dia mieritreritra fa fanaperana eto. Dia par tous les moyens alao tao zay mpanan-karena na alatra na soloky na fitaka na fahadalana. Dia zao tadidio ny devoly ohatran'ny mahita ny ohatran'ny voalavo fandriana amin'ny tota zany dia sina fromage. Dia rehefa tsy maharitra ianao satria mijery mena miravoravo pandre-panderia tsipatsipaka vao tonga saina kay tsy tokony hohaniny ty resaka ty kay tsy tokony fa ianao tsy ho zany ny fihafaranao. Amen. Ianao olona matahotra an'Andriamanitra. Dikan'izay ianao afaka tahian'Andriamanitra foana amin'ny fotoana rehetra rehefa mitondra beuraka sy fitahiana ao anatinao avy aminy. Halleluja. Rehefa hoentinao io na tonga any etetinareo rehefa voatsodrano ane Jakoby tonga tao amin'ny Labana izy. Labana dia olona mpanompo sampy. Labana olona fetsifetsy. Labana olona be kôkô tsy mahita afa-tsy tany ary jentilisa ny fiainan'ny Labana. Fa tonga avy eo Jakoby mipetraka teo. Magaga ny ody mbola ao tsisy hoe dory io fa tsy mampambinina anao. Navelan'ny Jakoby tany izy nompo sampy amin'izay sampony ihany. Fa ny fipetrahan'ny Jakoby atao fotsiny ambinina ho azy izy satria na Labana aza nafantatra fa ny herin'ny odiny tsy mahazaka sy raha oharina amin'ny herin'Andriamanitra Jakoby. Halleluja. Ka ny mampanankarena antsika fitahian' Jehovah le tsodrano voarainao, le fahasoavanao anatinao, ny fanamasina ny fiainanao, tenin'Andriamanitra iainanao, voninahitr'Andriamanitra manarina anao. Zany ny fitahiana ho anao. Halleluja. Zany ny fitahiana ho anao. Aza miasa saina hoe ay zary zay anonako teto izany tateliko teto. Raha tantely efa raraka ny jerenao lany vitsika reny. Amen. Fa zao mpanjina an Jesosy. Tombosokany efa mifinoantsika izy. Mitoetro mahatoky izy ary mihoatra ny zavatra vita noho ny zavatra tadiavintsika.
ao amin'ny ainy ny fanaperana amin'ny zavatra rehetra ilaina. Jesosy ny mpanjaka ny mpanjaka, izy ny tompo ny tompo, izy rery ny voninahitra Andriamanitra hita maso mpavotsy ny olona. Ndaotsika io rakoraka mafy be ho anazy. Halleluja, halleluja, halleluja. Mba tsangana ny tanan'ny olona nandray zavatra omaly tao anatin'ny fotoam-panasanana. Le omaly reny tao anatin'le fotoana hoe arabao fotsiny dia miseho voninahitra Andriamanitra. Mba tovy ambony tsara hoe ny tanan'izay nisitran'Andriamanitra sy nafahany omaly zay nandray valombavaka. Tovy ambony ohatrao mba ho hita hoe halleluja, halleluja, halleluja. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ndao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Andray ny fanasan'ny tompontsika dia oriana ny fandraisana hieny vavolombelona sy fampahirezana avy aminareo indray. Hoe inona ny zavatra nataon'i Jesosy teo aminareo. Aza manononona anarana pastera ao anatin'le izy. Fa tonga dia zavatra tenenin' Jesosy omeo voninahitra fa izy nanao an'le izy. Amen. Dia rehefa vita izay ongotantsika daholo ireo sezareo tao any amin'ny sisiny any. Ohatrany tsy dia misy ilanan'ireo aorianan'izay. Satria vita ny fanatitra, vita ny zavatra rehetra, tena mba rariny kosa faranantsika ny fiderana mafana zao fivorian'androany zao. Zay matsiaro ianao fa tena nanaovan'Andriamanitra zavatra, nandray tenin'Andriamanitra, ametraka ny mpanjaka eo amin'ny toerana voninahiny, mandihiza ho an'Andriamanitra rehefa avy eo. Halleluja. Eo amin'ny latabatritsika hiatrika an'izany eo am-pitsanganana amin'izay ary ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tononona azo zaraina ny fanasana ho an'izay nasaina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ray soary dia zarao ny mofo sy ny kapoaka ho an'ny mpitandrina sy ny vadiny mpitandrina izay tonga eto dia afaka manatateraka an'izany amin'ny kitsiranosika sy amin'ny kitsopo tateraka. Halleluja. Ny fandraisana
Eto androany le tompony tompo. Haleluia, Senhor Jesus. Haleluia, Senhor Jesus. Manatiketu sukafinifu andrayazi nifidera no anjakani nifasoavani doaneni kiantika izinoana ireo eta mavesatra ireo amboa rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka eto ilay Jesosy mpanjaka mpanjaka manasa anao izy avoany moazia si voninahitra mendrikilay na Jesu antsy nalevina nitsangana mike nifasana tsy natazonazy nifidera eo azy mandrakiza ilainandresy tombony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Tapitanyadi jiwelai nipamujisika jiwana iloweka mavesata ilewakwa letewa tuguni isanarada amunyanarada Jesús Cristo, mpanjaka nifidera wajidera eu azi manjakiza masina
ohatra mahita sary zany any amin'ny apokalipsy ny 4 masina io manoloana ny seza fiandrianany dia mikohaka manaisitra ny satroboninany dia manipy an'ilay satroboninahitra eo atongotry Jesosy. Izay ilay amboara tsara aveny aminao averinao eo atongony. Dia tony antsika isainy ianao manala mametraka eo atongony, izy mampiditra mametraka eo andohanao. Ny problema raha vao tsy vitanao manala an'izay efa natoriny ho eo atongony dia tsy ahita mihitsy ianao le atsofohany an'ilay amboara vaovao eo andohanao. Manolotra amboara tsy hoe mpijoroana dia manoatra an'izao sotra tsy fahalalam-pomby zany. Ny tena fitiavana sy fanekena maneho tsisy ninina voninahitra ho Andriamanitra fa tolotro anao ny amboara pakasitrahana ho voninahitra ao rery mandrakizay. Alainao le izy dia apetraka ao ho eo atongany. Izy ny mendrika, izy ny tsara indrindra, izy no ambony indrindra ho azany ny fiandrianana mandrakizay. Ndotsika iteny amin'Andriamanitra Jesosy eo androany raha inana ny nofinao sy ny ranao aza vela inana n'izany amin'ny fomba mahazatra fa tao fitaterako atao poko ny fametrahana ny lanja ny fiombonako aminao ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra tiako ho tanterahanao eo amin'ny fiainako. Vonina Jesosy iray tanteraka aminao mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako hoe ho nofo iray isika sy ho aina iray ary ho fiainana iray. Jesosy tombo tamin'ny ala izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Ary rehefa ndraisy ny mofo ka nisaotra izy dia nivakiny. Dia Jesosy natao ho fahatserovana misaora azy. Taka izany koa ny ranom-boaloboka ozy izy hoe tia ny fanekena vaovao izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo. Ka nao viranao vinareo mihinana amin'ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo manam-piaviny. Ndao tsika tsiaro ao anatin'ny fotsika lanjan'ny famonjena sy ny fitiavany mba hatonga ny lanjan'ny fahatserovantsika ho tafatoetra sy fantoka tanteraka amin'ny fanorenany dia ny fitiavany antsika tamin'ny nanoloran'ny ainy nandatsahany rany ho famelana ny fahotantsika. Misaora azy. Misaotra Jesosy feno be ny fonay. Tsapako Jesosy fa raha tena ao anatin'ny saina sy ny fonay ny fahatserovana fa ny famonjena avy aminao ny mahatoizao anay dia izy fiatraikany ao anatinay ny fihinana sy ny fisotroana. Nisy fotoana tao anatin'ny fandraisana ohatr'izao ianao nampanjavina fivotosana ngeza be tao anatin'ny olona. Tao anatin'ny fandraisana ohatr'izao ianao karakara mason'olona tsy mahita nampahiratana. Tao anatin'ny fandraisana ohatr'izao ianao nampandre sofina marenina. Tao anatin'ny fandraisana ohatr'izao ianao nanao zava-mahagaga sy famantarana maro. Azadinoy ny reto zanakao reto Andriamanitra. Ao anatin'izao fandraisana izao izy mahatsiaro lanja ny famonjenao. Fenao ny mpamonjiny mpanasitrana ny fanahy ny ainy ny tenany ianao koa ny mpamela heloka azy. Dia oka ny tsiray avy any ampahatsapana am'ty ity fa niona taminao teto amin'ity toerana ity ary nandray zany avy aminao izy. Ao fa ny amin'ny lanitra ny taninao dia misaora n'Andriamanitra amin'ny fonao ray manontolo. Makasitra azy amin'ny fonao ray manontolo. Misaora azy, manomeza voninahitra azy. Oka ny fonao iravoravo amin'ny mpanao anao ry zina zanakavavy. Fa velona mpanjaka anao dia omeo voninahitra izy. Meo azy ny fitsaoana ambondrina mendrika ny Mahandriamanitra azy. Haleluya! Dia raina mandrakizay tompo ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Haleluya. Ndao teraka mafy be ho an'i Jesosy sika. Haleluya. Falivenao tonga teto androany tompoko. Haleluya. Sa mahazo ny toerantsika. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny zavatra rehetra izay niraisitsika inoky fa fahasoavana lehibe niraisitsika androany. Ary mino araka ny tenin'Andriamanitra teo fa tsy maintsy miovitsika miala eto. Haleluya. No fanatotra ho an'Andriamanitra tsika ary eo anatin'izany koa dia sady ataony filazana angonina ny kapoaka eny amintsika dia no fanatitsika
rehefa avy eo ny filazana alefako avy hatrany ny filazana talata dia misy fotoana eto intercesseur amin'ny 5 talata amin'ny 5 aty amin'ny Toby zany ny intercession amin'ny talata miaraka aty daholy larobia dia fifadikanina eto amin'ity toerana ity misokatra ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka manomboka amin'ny 12 ora sasany ny fiombonantsika ao anatin'izay fifadikanina izay ka hatramin'ny 2 sasany eo ho an'izay manana vavaka manokana dia afaka tonga melohany amin'ny 12 sasany ianao efa misokatra vao maraina ny Toby dia afaka tonga ianao mitokam-bavaka ao anatin'ny fifadikanina fa amin'ny 12 ora sasany no miaraka daholo tsika miara mivavaka ka hatramin'ny 2 sasana eo dia raha ohatra ianao hoe tsy afaka mifady noho ny antony manokana dia asaiko ianao tonga foana hiaraka eo mivavaka tsika amin'izay 12 ora sasany izay ny alakamisy miverina amin'ny tokony izy ny fotoanantsika zany alakamisy fotoam-panafana eto manomboka amin'ny 5 alakamisy amin'ny 5 ary ny asabotsy amin'ny 2 sasany tahaka ny androany misy fotoana sady fandraisana fanasan-tompo eto amin'ity toerana ity rehefa sabotsy tolakandro amin'ny 2 sasany zay ny programma ny filazana zay apita amintsika araka ny teniny ray aman-dreny teo misokatra ho antsika rehetrarehetra tsy misy idirany hoe anaram-piangonana tsy misy idirany hoe iza fa ho an'ny rehetrarehetra ity toerana ity zay mangetaeta an Jesosy sy manana tanjona hoe ho any an-danitra dia misokatra ho antsika rehetra ity toerana ity zay ny filazana zay samy mandray ny anjara tandrifintsika avintsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia aza misalasala ianao raha misy ao anatin'ny fotoana eto dia misy mpanompon'Andriamanitra foana eto misy pastera maromaro eto raha misy mila vavaka na misy torohevitra misy zavatra ohatr' izany dia aza misalasala manantona eto amin'ity toerana ity zay ny filazana zay tsara ho fantatsika rehetrarehetra makasitraka atsika rehetra tonga namaly ny antso ary noko fa tsy fotoana very ny fotoananao tonga teto fa tena nandray zavatra ianao aleloia atsangano hoe ny tanany izay tena nandray zavatra izy aleloia ndao tehaka mafy be ho an'i Jesosy sika aleloia ndao marana amin'ny fotoana arytsika rehefa vita mifanatitra dia vavolombelona marina eny tompoko ia atao mivavaka fanatitra ndao tsika hiaretsangana dia hivavaka ho an'ny fanatitra injiro aty amin'ny fanatitra ny tananao aoriny vavaka ho an'ny fanatitra dia mirosotsika ho anatin'ireo ijoro vavolombelona izay nanaovan'ny tompo zavatra omaly n'androany ndao hivavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao mbola afaka miombona aminao indray amin'ny alalana fanomezana sy fanatitra tompo atolotsay amin'ny fonay manontolo fanajananao fanomezam-boninahitra anao porofo fa ianao no Andriamanitray dia mekoka tsy ny tenana ihany tsy ny fonay fa hatramin'ny fananany sy ny volanay dia mekoka manaja anao Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanomezan'izao aoka isy fankasisana feno avy aminao amin'ny alalan'ity fanatitra ity ary ataonay voninahitra ny anaranao zay ninonona teny fikasana rehetra ao ambadiky ny fanomezana sy ny fanatitra dia inoko sy azo antoka fa marinao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy zany makasitraka raiky tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen samy azo ny toerantsika tompoko dia irositsika omeko an'ny pastera nono anentana ao anatin'izay fijoroana vavolombelona izay Aleluia aleluia tiava-tanana mafy ianao an'i Jesosy mino aho fa misy zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika tao anatin'izay 3 andro zay
noho ny amin'ny fotoana dia misy fito reto ny soratra anarana fa raha ohatra ianao koa natsapana vao eo ary dia afaka milahatra ato moramora dia noho ny amin'ny fotoana moa mety tsy tafijorana ianao fa efa tonga aty aloha teo ianao dia efa mety ny zavatra rehetra. Aleloia. Tiako misy olona anankiray mba nangataka izy tompoko tamin'ny tsy dia tamin'ny 3 andro ny ao izy fa tamin'ny pastera Jao taty dia mba misy joro kely anankiray ao izy tonga dia atsotsika Madame Joséphine mitiava-tanana mafy ianao an' Jesosy Madame Joséphine tatikaty Madame Joséphine tatikaty taty Eliza taty Fanja taty Anta taty Simonety taty Aingo Razafy tonga dia milahatra aty noho ny amin'ny fotoana tonga dia ataontsika misesisesy tiava-tanana mafy an' Jesosy ianao. Aleloia. Raha andro any koa anao nanaovan'Andriamanitra zavatra nalisy kasika manokana dia afaka milahatra aty aloha teo mbola misy seza enina eo mbola banga. Aleloia. Madame Joséphine avy hatrany Madame Joséphine. Voninahitra ho an'Andriamanitra afaka mijoro eto aloha eto satria za moa zany manana fiangonanakà tamin'ny taloha kanefa zany noho ny fahasoavan'Andriamanitra noho ny fahenoko ny toro-teniny pastera remandreny ato zany fa ela be nagnarako toro-teninazy amin'ny radio dia sorako ny tompo fa zany naveko niditra teto tamin'ity toerana ty ary rehefa tonga teto za zany narary tsy salama tongotronakà io narary tsy afaka mandeha mihitsy marary kanefa zany sorako Andriamanitra fa rehefa tonga tato za nahazo fahasalamagna sitrana ary teo koa zany voninahitra ho an'Andriamanitra. Aleluia. Tiava-tanana mafy ho an'i Jesosy voninahitra koa ho an'Andriamanitra fa tonga teto zanako voalohany mipetraka agny Ampilobe agny izy miasa agny ka izy rehefa tonga teto nyteleniko izy andro Sabotsy andao zany divavaka dia nandeha zay nandeha agnaty ka izy zany marary loha fa azony kambonorony zany amin'le orona azy tao fa didina fa marary foana tsy vitany marary fa rehefa matory zany izy tsy afaka tsy avy torimaso raha tsy anaovana paraky agnatin'ny orona azy ao dia anaovana paraky dia mitsinitsiny be boko zany dia anaovana paraky dia io fa misy 20 taogno ny seny io dia nandeha taty amin'izay navy zany pastera Jao teto niteny zany izy hoe zay lagniny marary ozy miveloha aty ivavagna izy mihitsy zany nitsanina voalohany voninahitra ho an'Andriamanitra fa nafaka tsy nila paraky eky zany orinazy voninahitra ho an'Andriamanitra. Aleluia. Asio teka mafy an'i Jesosy fa manafaka Jesosy. Aleluia. Zay mbola voafatotra eto afaka tahaka zay koa izy aby manaraka. Aleluia. Asisika teka mafy an'i Jesosy ao anatin'izay rehetra zay miditra manaraka tatikaty asisika teka mafy izoro vavolombelona izy. Aleluia. Ho an'Andriamanitra kaiky mivoninahitra fa mijoro vavolombelona raha niditra hôpitaly ny zavikeliko tamin'ny lakamisiheriny dia fotoana teto lakamisy niny dia tena hoe raha maha-olombelona tena efa mampialaina koa ny zavatra nazo anazy fa tena taboka be tonga dia masony niakatra be mifanitona be fa nanoatra an'izao toalo ny tanany sy ny molotra niny fa tena hoe maha-olombelonao dia taitra kely ianao fa rehefa aveo tonga dia miverina ianao hoe tsy afa-tsy Jesosy mahavita ny zavatra rehetra tonga dia niantsoantso an'i Jesosy dia tonga dia sady miantsoantso an'i Jesosy dia lasa namonjy dokotera tsy mbola zazakely izy mifinoko na tena hoe mifikitra be hoe Jesosy mahavefa ny zavatra rehetra tena seho voninahitra ao Jesosy ao fa tsy fahafatesana ny anton'izao fa tena hoe aneo voninahitra an'Andriamanitra amin'izay rehetra matoky azy dia an'Andriamanitra voninahitra fa noetiko vavaka teto ilay zazakely lakamisy ny Seminera lakamisy teo iny dia sitrana somatsara izy amin'izao. Aleluia. Aiza le teka atsika amin'izay iza ny nanao an'izany iza hoe le izy asio teka mafy an'izay mpanasitra an'izay dia mbola vao mafana be koa ny vavolombelona ho an'Andriamanitra koa ny voninahitra ho an'ny zanako izy ity tao anatin'ny fiaretana be zahay nisy fotoana nisy raorao be fa teraka izy namaly le rain-janany napedabe ny zavatra mifaomafaova tena hoe niaritra zay dia nadoky fa Jesosy tsy maintsy mamaly tsy nihaino zay vavan'ny olona zay tsy nihaino zay ninina fa nitodika tamin'i Jesosy foana ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa vitandroany fanamasinana amin'ny mariaziny izy roa. Aleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy reriany tanteraka ny fikasana tao anatin'izay. Aleluia.
manaraka taty Eliza somary fitipitiantsika kely zany le izy nohona fotoana azafady Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany ny joroko vavolombelona eto. Natonga nivavaka tamin'ity iraky ity dia ny fianoko radio fitolona filazantsara. Dia rehefa nahenao n'io filazantsara io dia izy hoe zany ny tena filazantsara marina hoa mbola tsy fantako ty fiangonana ty hoe aiza na aiza. Fa tonga ny ralite mirakina dia fantako teo amin'izay le fiangonana. Dia tonga nivavaka dia nanaiko fa nanao batisa. Fa tamin'ny fiangonana radio dia fa maro ny zavatra natsoron'i Jesosy. Dia vao maika moa tonga tato anatiny dia miasa Andriamanitra dia voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany. Dia io zanako vinao Martinao. Io zanako io narary io, tena narary. Dia vonina me fanafody. Dia hoy izy hoe mama, za tsy hinana an'io fa Jesosy ihany manasitrana anahy. Dia za tamin'izany mbola tsy dia nanana finoana loatra. Dia hoy za hoe teneno ary Jesosy. Dia niteny izy hoe sitrano ary Jesosy eo. Dia voninahitra ao Jesosy fa sitrana izy. Dia rehefa mba sitrana izy dia hoy izy koa hoe io zazakely io aza manam-pinoana. Fa ahoana moa zany tsy manana. Narary be koa. Dia mba hoy izy hoe miandry anao koa Jesosy. Fa voninahitra ho an'i Jesosy fa sitrana izahay miandry. Aza le teko tsara Jesosy. Tena iterako n'Andriamanitra tena zava-mahagaga. Tena lasa tsy fantatry tsony ny fanafody na ny fisiny na ny karine aiza dia fa very. Na boma na inona dia tsy fantatrinay tsony zany. Fa tena very. Tena very. Dia faraparany satria nandalo onja maro be ny fiainanay mianaka tamin'ny fanomponan'i Jesosy. Dia nandosa aloha nandeha tany fianarantsoa fatako hoe any mba hahafahan'le problème. Rehefa tonga tany enoko fa tena tafasaraka tamin'Andriamanitra. Dia hoy izaho hoe andeha verina ihany aho any amin'ny Toby. Tonga teto Soamantsara ary dia paripeny natoriana satria niala tamin'le confortari satria confort tsy nisy Jesosy. Dia naleoko ihany nandeha niaraka amin'ny Jesosy tsy nisy ninonninona fa voninahitra ho an'i Jesosy fa ankehitriny dia nampandresy Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa inona no avaliko an'i Jehovah. Alleluia! Siteka mafy an'i Jesosy. Alleluia! Jesosy eo. Tadiavo zay confort miaraka amin'ny Jesosy zay. Alleluia! Taty Fanja Iveta asioteka mafy an'i Taty Fanja. Voninahitra ho an'Andriamanitra zany joroko vavolombelona eto. Tamin'ny 2010 zay nipetraka tam-Bovoalanana dia nividy tokotany tao am-Bovoalanana ihany le izy. Nividiana le tokotany le tompony zany le comorien le taranaka silamo tamin'ny grève 76 dia nividiana 2010 mbola nisavoritaka taratasy paiement fa vita fa taratasy mbola nisavoritaka jusqu'à niadivana. Taty amin'ny 2012 dia natao taratasy hoe averina le vola 140 millions. Dia vita le taratasy dia ahoana ary zay zao fa tsy tokony manofa trano nefa mbola manofa trano. Dia misy trano reo fifio. Dia hoe le any fiofio zany aloha hipetrahako mandrapa averenana le 140 millions. Dia zay le taratasy natao. Dia zaho tsy hipetraka any fa aleo le izy empanofana dia ofan'le afifio inony anofana le trano petrahako. Raikitra le taratasy tamin'ny 2012. Nandeha fotoana atary ary zato mbola tsy azo amin'ny 140 millions io. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa za ndraiky efa nisainsainy foana hamotsotra azy. Tamin'ny larobia maraina za moa mivarotra bazary Analakely ao mandalo le olona le comorien nandalo dia tonga dia niteny hoe ny arabaiko izy dia za tsy hitany dia nitodika izy eto moa anao eto za mivarotra dia tonga avy amin'ny fokotany hoa anao androany hariva fa omeko anao ny tranonao. Dia zany ozy izy zany hoa avotsotrako le izy. Dia tonga tany amin'ny fokotany zay tamin'ny 5 sasany
dia teo président mbola tsy nody président Fokotany sy ny secrétaireny afiofio le izy ary mbola le président tamin'izay nanao taratasy 2012 mbola izy ny président jusqu'à zao président Fokotany dia zaho président tonga fa avotsitrako le trosa 140 millions omeko azy ny tranony za tsy angalan'io ary le hofatrano za tsy angala iny fa tena zava-dehibe oa famelan-keloko satria ho avy Jesosy dia tomany aloha le président Fokotany dia hoe ahoana moa izy zavatra ohatran'izany no hoe azo eritreretina trano efa ampelatananao ny dia avotsitra koa fa za tsy angalan'io dia tomany koa le comorien iny dia za amin'izay ny teny hoe ho avy ho a Jesosy tsy fantatra na oviana za raha zao ravoravo mbola tsy avy talohany androany izy fa raha avy talohany androany tsy hay ho aiza na za na anao dia samby nitomany reo iny ravoravo loatra na niavako izy tsisy mahavita zao aminakahy dia niteny le président hoe tsisy olona mahavita an'izany ozy izy fa tena mivavaka anareo dia za niteny ataoko hoe le izy dia anao komba mamitsora ny hafa tamin'le comorien nizaniza mety any nanananao alahelo votsora koa izy raha mba misy trosa amin'olo votsora koa izy fa raiso Jesosy dia za moa nitorotoro filazantsara dia avonina andre Jesosy dia avonina atao vavaka fibebahana fandraisana Jesosy dia za nividy boisson dia niarahany amin'ny sopa Alléluia dia nideran'Andriamanitra le comorien tena tsara Jesosy ozy izy fa zavatra tsy possible zao zavatra misipasy zao tena mifoko ale izy dia teny le président Fokotany ty ary ozy izy boisson agnatin'ny vera naidiny boisson agnaty vera raiky dia za nisotro dia nomenan'le comorien dia nifandray tanana vita zany tsy ananako trosa tsony izy avotsitra tanteraka ny momba azy zay zany zava-nisy tamin'ny larobia teo tamin'ny 5 sasany zay le ijoroko vavolombelona fa tsara Jesosy Alléluia tantarany trano koa le hoe misora amin'ny zavatra rehetra ohatran'ny mafimafy mandinika hoe very 140 millions kanefa nisaotra an'Andriamanitra satria olona maro nandray Jesosy tamin'ny alalany le trano hoe hipetrahako fa le izy nampanofana zay olo nitsofoka tao zany misaotra an'Andriamanitra fa ohatrany tsy naefaefa hofatrano aby dia iny kiondalana nidiran'ny filazantsara efa nisy vehivavy musulman pire famille tsy nitory hoe Jesosy zao tamin'ny raiky ty mba nitory tamin'le comorien fa tamin'izay tsy nitory fa tonga fotsiny nitady manontany hofatrano dia miteny mbola tsisy izy nandeha volana dia taitra izy niteny hoe mba zako mba ndeha hivavaka fa vavakaizanareo tonga tato zay madama zay natao batisa izy tamin'ny 2017 tato latsaka ny ranomasiny hoe velona Jesosy dia olona maromaro zany tamin'ny alalany io trano io nandray Jesosy tonga zanak'Andriamanitra nibebaka raha zany hoa Jesosy tsy problème le 140 millions very fa sarobidi ny fanaray mandilitra zao tontolo zao nideran'Andriamanitra misaotra ny zavatra rehetra za mijoroko vavolombelona aleo mbola pisika teka mafy zany rehetra zany a famonjam-panany lasaka fa le toepo ampianarina asika zany misy toepo tsara tao a dia nasaroka olona na resy lahatra na dia atao hoe fanohitra amin'le finoana resy lahatra le izy satria nahitany toepo tsara tao alleluia manaraka tatia tsao taty Simonette ay tatiata ay mbola tainy Jesosy tompoko vonahitr'Andriamanitra irery ihany ny joroko vavolombelona eto fa ely izy ity fa teny foana ny tompo fa za zany mangatakandro fa androany ny fotoanany ndray taona izay nitoejaza dia rehefa nitoejaza dia miverimberina matetika tany amin'ny dokotera nandritra ny 5 volana fa hoe tsy mety aminao miteraka fa dia ao asiana file dia za moa tsy nety ianao izy matory tsy mila mitsangana tsy mila manasa vilia tsy mila mafatrano tsy mila manasa lamba fa matory za hoa tsy mihina amin'izany dokotera fa omeo taratasy tsy sady atsinan' izany koa mivady koa fa omeo taratasy tamin'izay fotoana izay dia tonga ny 5 volana votsitra le zaza nalain'ny tompo afaka 6 volana mipetraka indray le zaza
dia rehefa mipetraka zaza nandeha 2 mois nanao ohatran'izay ihany dia nandeha tamin'ny dokotera dia efa teneny ianao tsy mahazo mihetsika 7 volana ampandriana matory mihinam-bary misotro rano dia tonga soma tsara ilay zaza ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia nanafatra dokotera tsy mahazo miteraka intsony ianao fa efa ampy izay 3 ny zanako izany afaka 5 taona ny toe-jaza indray aho dia rehefa ny toe-jaza dia izao tsy naninona kiboko miasa mafy mibata manao zavatra rehetrarehetra tsy naninona 7 volana teraka somatsara 7 volana ny kiboko angeda be izay evo nijanona tsy niasa tsy naninona 7 volana teraka tiako atongavana dia izao hoe ny olona mahazo miteny izay tia nitenenina dokotera mahazo miteny izay tia nitenenina fa Andriamanitra ny tompony aina izy ihany ny elotsika aleluia raha ihany koa tamin'ity taona ity taloha kely ny miracle Seminera miracle dia rally de miracle narary tena hoe mafy dia tsy hitana ntsony fa hoe andao ary andao entina dokotera ianao ty fa tena satria tsy avy miaina mihitsy tena hoe na manoatra n'izao ary dia tonga dia reraka be na miteny ary dia tsy afaka miteny fa tena hoe reraka tena reraka dia nentina dokotera dia nanao tous les moyens dokotera tension quoi 16 17 18 nanao tous les moyens dokotera nanao dia tsindronina asiana pila atao amban'lela atao asiana ty nasiana sérum dia tonga amin'ny 10 maraina miditra le hôpitaly privé io dia amin'ny 10 maraina dozy le dokotera atao hoe nanao izay azonay natao zay fa tsisy hevitra fa andana miditra hôpitaly any marara-penitra dia niteneniko le olona niaraka tamiko hoe ekeo fotsiny fa tsy izay no marina dia ndaontsika nody miaraka amin'ny sérum tonga tao an-trano dia Jesosy anao ary anao mandrakizay dia mbola averiko ihany le teny teo hoe Andriamanitra ihany tompony teny farany fa ny olona mahazo miteny izay tia nitenenina tia-pahery antsika hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra fa izy ihany no mitazona ny antsika sy momba antsika ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra aleluia Jesosy ihany ny tompony teny farany izy ihany ny tompony fiainanao taty Simonette voninahitra ho an'i Jesosy nijoroko vavolombelona nisy vesatra be zany tao anaty lamosika dia rehefa mivavaka dia mivoaka mangidy any ambavako le izy tsy fantatro hoe inona dia mivavaka foana dia tamin'ny malariva zao rehefa tonga tany an-trano efa le vesatra zany tsy dia hoe eo ntsony fa tonga tany an-trano malariva le alina dia fanina be za dia vitany namasaka sakafo dia ninana dia natory mivavaka dia natory dia rehefa tonga tamin'ny minuila mivavaka tamin'ny alina dia mivavaka tsy tafavavaka mihitsy fa tena hoe tena tsisy vavaka vitako tsisy fa zao nataoko hoe vitanao Jesosy tena tsy vitako fa za dia atory ataovy izay tia nataonao Jesosy dia lasa natory dia tsy nanina fa mifomaraina dia tia mbola mijoro tsara eto amin'ny anaran'i Jesosy fa za zany eritreritra hoe zay zany ny amiko mbola tsy zay mbola tsy zay satria tena za mivavaka tamin'ny alina izy tsisy vavaka vitako na rehefa mivavaka mandohalika manohitra misy manohitra be amin'ny lamosika mipetraka dia mifarany nandeha niakatra mpofandriana dia tao dia mivavaka teo dia natoro azy tao dia tao voninahitra ho an'i Jesosy rery asio teka mafy ho an'i Jesosy mbola sy tapy taty aingo averiko amin'ny Andriamanitra ny voninahitra fa tamin'ny herinandro iny za tratra ny fadiako général tena reraka be mihitsy satria pendant vacances iny zay niasa be tany grand pavoa tany dia apaka ny didiko zany nitsika be tena hoe nahararana ka na mandeha manitsaka tena marary tao anatin'ny tratrako tao ny zavatra marary be naka mahazefatra ohatrany hoe misy reoka be dia aveo te hivoaka le izy mampijalana ka isan'andro san'andro vao miteny za na mihika za dia te hivoaka foana izy fa tsy mety tafiboakako mihitsy faramozoko ny teny hoe anao diso reraka loatra fa manaova repo dia andana mandeha dokotera mijery hoe inona zavatra mahazo anao io dia nandeha moa zay tamin'ny larobia nandeha tamin'ny fanantenana tao dia
dia nahazo fanafody marobe hoe manala ny arerako sy mampijana le manentena nefa narakaraka ny nanako an'iny fanafody iny tsy nihetsika mihitsy le tratrako narary be anaka miaraka amin'le reny tongotrako reny mitsangana tsy mahay mitsangana fa tataniny zanako amin'ilany tsy zavatra fa haiko mihitsy sakafo fa tsy miditra trony satria vao miaraka miditra izy dia efa mijanona jiaby eto amin'ny tratrako eto dia vita lahady hoe andeha ody aty za latsinainy hoe anao repos général fa rahany foana miasa foana zany za dia rehefa tonga za dia nandefa radio rehefa naheno radio moa za nandeha le reny anany ty Seminera ty dia voninahitra an Jesosy fa mandray ny anjarako indray zany androano ateneniko zany oa dia tonga fotoanan'iny za mbola emika marary ndraiky mivadika amin'ny alina tena mbola hoe marary lamosina mbola tsy anina fa rehefa za amin'izay tonga teto voninahitra n'Andriamanitra fa ty tato anatin'ny didiko tato zany ohatrany zavatra hoe ohatrany sanatria misy zazakely mihetsika zany ao anatin'ny didiko dia angambany hoe Jesosy mangala plasiny tsara izy zany hoe anasitrana an'le marary be rehetra dia jereko any ambany ty tongotrako ty ohatra mizaka mipika manao ohatran'izao indray mety tsara angambany hoe zany oa teneniko zany oa dia rehefa nozy za dia sitrana za sitrana le didiko natory tsara za 2 jours zay tena natory be tsara dia rehefa tonga teo indray za tamin'ny fiderana iny hoe tiako na hoe tena mamiko hoe za zany rehefa ohatra miresaka na miantso ankizy aminaka hoe mikikika dia efa mioka za mijaly be dia mira eo zany za tsy afaka mira tsara fa ohatrany tsy alaise be zany za fa tanatin'ny fotoana zany ohatrany tena nika mafy zany iraniniry iny tonga efa tsy alaise zany andeha nivoaka tao daholo zany le zavatra rehetra tanatin'ny tratrako tao nivoaka tany tsy alaise be za dia voninahitra n'Andriamanitra rerany fa maivana tanteraka za eo alleluia maivana zany izy eo dia ty zany tena tsy avelan'i Jesosy tsy ho teneniko ty zavatra ty averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra satria zava-dehibe tamin'ny ainany zanako heritaona ny raha lideo miracle teo am-bory mihitsy saika nahafatesany zanako vavy matoa première année tamin'ny université angamba ny ainareo zany nangatabavaka tamin'ny paster Toniza hoe mangatabavaka za fa zanako tratrany action ohatrany tratrany ambala velona reny izy dia tonga rehefa tsy nainteny tsisy fantany tsisy zavatra hainy tsisy ninina tsony za fa tonga fa nale mivatandrehetra ray manontolo dia niakatra tany Androva zahay dia tamin'io moa za andrina CPE tamin'ny fotoana io nandeha nanatrika CPE ny zanako voalohany eo io za meva dia tsy nitiarandreo taty mihitsy za efa nietsika io zavatra io tamin'ny ray dia nietsika foana zany io ohatrany ambala velona dia tsy taitra koa moa za tany nalaminandreo tsara hoe aiza tairina mihitsy izy manatrika CPN zany fa rehefa tonga izy mahita action mandalo dia raha fa moa za mbola tsy taitra fa mbola andeha mibalabala tany ambany tany amin'ny WJ tany dia rehefa tonga za tao an-trano amin'izay nody zay dia niantso le zandriko hoe aiza anganao za an-trano za dia tonga avy teo sisa misy sakafo nomaniko aty fa tonga avy teo na sao dia masiso aty tamika tonga za ola fa mitangorona marobe ao an-tranony le zanako aby voany fa tsy maninina fa eo izy eo mikaikina be vatandrehetra ray manto tsy zavatra intsony dia ny olona teo zany hoe andao andesitsika pomasy ary fa ary misy olona mahay be ary tsy haina zavatra nataon'olona sy ty valavelona alora iamby amin'ny mamany ela be any amin'ny école any tsy hainareo zavatra azo an'ity zaza ty dia tenen'le zandriko hoe mamany io manana finoana mivavaka mamany ary izy koa efa nandray fanasahany tompo aza manapa-kevitra an'izany nareo dia ireo moa zany no entony lohandreo dia nandeha foana nijery le olona nanatrika teo fa zandriko tsy nandeha dia tonga bokany ozy izy fa zavatra nataony papany mihitsy ny papany teraka anazy mihitsy no alahelo ny papany dia nataony amin'le zanany dia tonga moa za bokeo misy ranorano amin'ny kapila zay nataondreo teo nafafafindreo amin'ny zanako iny teo dia ahoana ozy izy nresaka taminaka reo fa zao lasa za fa tsy nenao nresaka andreo tsony fa tonga fa nandohaloko mivavaka tomany tamin'ny Andriamanitra tsy hitako tsony inona zavatra teneko teo anatren'Andriamanitra ny fona ny bebaka namela elony koa dia rehefa tonga zany tsy haiko pendant 8 heures iny mbola tena tsy mahatsiaro teny fa tena mikrizy tena tsy voatazona mihitsy dia lasa za nangala mpiandry dia tonga mpiandry nanao délivrance hoe alana devoly dia vita tamin'ny 10 alina vita fanalana devoly nalemika raha lamba malemy reny izy dia teo foana zany zay iny tonga maraina 7 heures niditra urgence tany Androva zay tonga tany amin'ny urgence tany Androva zany fa zany tena can grave be fa fitiavan'Andriamanitra olona 5 zay tao zay ampovoany
fa toy izay vao tonga kelikely maty ny raiky tonga maty ny raiky mandra-pahatsiako adiny raiky teo maty jiaby izy efatra izay mbola tavela teo ampofoana ziska marain'andro zany maty daholo ny olona zay niditra rehetrarehetra boaka ny tao amin'io zany dia zavatra nampahenako zanako fotsiny dia efa tory-tena mpahapa sisa nampanenoko anazy satria haiko hoe asa fanay ratsy daholo anatin'io trano urgence io dia tenin'Andriamanitra sisa na maheo ny zanako ty na tsy maheo ny zanako ty dia tenin'Andriamanitra rehefa mpahapa nampahenoko anazy teo dia tonga moa ny maraina iny zany fa marobe ny maty teo dia nafindra-ndreo toerana zay efa tsy mety atsona raha fa aleo mifindra toerana izy mbola tsy mahatsiaro tena tsy mahatsiaro nininy nafindra tary amin'ny plaseny izy izy ty trangan-drazana efa tonga teo koa zay fahafatesana daholo mandaila aminay rehetrarehetra eo dia fa vavaka foana dia nangataka tamin'ny pastera tonisa dia izy mitondra mivavaka anay tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao fa lehibe fitiavan'Andriamanitra dia tamin'ny fotoana eo amin'izay zay hoe nampanaovana scanner nieritreritra zay ohatrina nanao scanner zany satria maty scanner tato Mahajanga tato dia nanontany atana 4 millions 5 millions tsy haiko 4 millions tena aiz'Andriamanitra ahitana an'izany million be zany anao malala ny hevitra zay hitondrana anay hevitra tondra fiadana zany fa tsy roa zay fiainanay hitanao Jesosy ao anatin'ny fonay dia tamin'izay fotoana izay tena ohatrany hoe fotoanany député nina koa nandeha tany Antananarivo nangataka ny scanner io nandeha tena ko voninahitra n'Andriamanitra hoe fitiavan'Andriamanitra lehibe zany engany tonga fa mba vita bonheur ty scanner ty oa dia rehefa avy amin'izay zay fa nahazo taratasy iny dia nandeha tamin'ny place ny fanaovana scanner tany vao vita ohatrany hoe efatr'andro iny vita scanner iny tonga dia efa zay vao antso voalohany tany amin'ny scanner dia nijerena moa scanner anazy dia lazaindreo hoe le olona nijery anazy teo zany nijery tsisy ninina dia tonga tany androva nandesina le scanner misy vato kely ony ao amin'ny lohany dia tsy kevy zany zay fa nitondra mivavaka foana mivavaka ziska izy natsiaro tena ziska pendant une semaine izy tsy nalala olona mihitsy mamangy anazy mpiara-mianatra aminazy fa tena hoe na mamaky tena maty tanteraka izy fa tsara miaraka amin'ny Jesosy tsara Jesosy izy tsy manara-tsasadalana zany izy fa voninahitra ho an'i Jesosy izy masapa fa tena tsara Jesosy tsika hoe asioteka mahafaro ho an'izay Jesosy tsara sika zay asioteka mafy razafy izy amono razafy ay voninahitra nijoroko vavolombelona eto fa nitongotro narary tamin'ny Desambra tena narary nanaikitra tsy matory mihitsy nanomboka février vao sitrana tonga nijanonjana tonga teto le tamin'le taty ny pastera vao niraisiny le izy dia nijanona le nanaikitra tsy nanaikitra tsony fa volovolo kely fotsiny sisa fa le nanaikitra tena tsy natoriako sitrana izy zao tsy marary atsony teka masoko an'i Jesosy le nanaikitra be nijanona mbola misy ireo namantsika tsika rehetra zany ho an'izay mbola nandrefanasitrany taorinan'izay ny hoe natogavanao teto nisy famangin'Andriamanitra manokana tamin'ny fiainanao tsangana izoro vavolombelona verenana amin'i Jesosy ny voninahitra zay natao mitompo teo amin'ny fiainanao dia anomeza voninahitra azy zany rehetra zany nizaniza na sapafanasitrana na fanovampiainana nizaniza omena serytsika rehetra izoro vavolombelona apetrany dia hiditra amin'ny vavolombelona manaraka andao tonga dia amerina ny voninahitra any amin'i Jesosy tsika jiaby voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany nijoroko vavolombelona za zany tamin'ny semaine teo nandeha arivoriva dia ninjera tamin'ny lalana ta tsara mandroso dia ty tongotro havanana ty ohatrany navesitra be izay dia tamin'ny maly za eo mbola andeha amin'ny Toby dia za moa zany tena niniko tsy nitenena tao trano fa raha vao za mitena dia tonga dia misy miteny hoe mijanona lefa fantatro fa raha vao za mandeha aty dia tonga dia sitrana dia tsy niteny fa tonga dia nandeha taty dia vao nanomboka iny ny fotoana dia haiko mihitsy fahasan-devoly le izy manoaka foana za fa rehefa za manoaka dia miboaka izy zay manko miboaka za zao fa sitrana voninahitra alleluia teka ho an'i Jesosy taty tantely alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra nijoroko vavolombelona
mikasiky matsiaro n'le vavolombelona ny taty fanja teo hoe amin'le famelan-keloka zany. Ndray taona 3 ans passé nisy tamin'ny 2017 napiakatra trano za zany natao misy ambonindriana le trano dia le olona riapitanay misy canal dia ozy izy hoe canal nay ozy lasa tsentsina traminareo napakatra trano dia tsy nefa tsisy ifandraisany dia za zany miteny hoe inona moa ny ifandraisany zany dia hoe tranonareo io tsy haiko na WC nareo ny ampy angamba nefa n'le WC tsisy hoe efa misy masofera zany efa faux septique zay vao tonga any amin'le dia tsy nanaiky mihitsy izy fa nilaza fa hoe sanatria resaka zany hoe nasinay maloto ny any amin'ny canal dia nitoriny tany amin'ny fokotany za dia natsoko moa le olona nanao le trano dia hoe ahoana le nanaovana foana faux septique dia le mpanao trano zany niteny hoe tena norme io fa ny canal nareo tsy hoe rano avy aty ihany na maloto avy aty ihany mandeha fa io zavatra canal public. Dia taorianan'iny za zany ohatrany nasiny ohatrany hoe alany tena hoe tsy mety dia za zany nalahelo za hoe Jesosy ahoana zany nefa za tsy te hiavana aminazy za zany tena nananetaeta hoe te hiavana tsy tiako zany hoe manao disadisa zany dia miraba anazy dia za re izy zany tsy te raba fa vao mahita dia mitodika dia nefa za te hiavana. Dia tamin'ny herinandro tamin'ny herin'ny androany misy olona zany eo ampitanay navita trano tsara tarehibe zay dia tonga tao aminay izy hoe zay ozy izy mba manasa anareo hiara fety anao fotoam-pivavahana hiara misakafo hitokana trano dia lasa zany zay sy zanako iny nandeha tao invité zay tamin'ny Sabotsy. Rehefa nalamina ka le izy invitation be ohatrany cérémonie-na mariage reny dia samy manana table tampoka rehefa nalamina le olona le table zay mihitsy table ray teo tena misaotra ny Jesosy za satria etaetako ny amin'izao zany le hoe famelan-keloka tsy hoe fona za mamelanao za tsy izay fa le hoe mamela milanao table raiky amin'le olona dia tena nataon'i Jesosy za zany tonga dia tany ara-pananina anao hoe misaotra Jesosy tena nifandombera zay teo fampiresaka ohatrany hoe tonga dia natao table ray zay voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia, teka mafisika ho an'i Jesosy. Farany misy tamin'ny lakamisy teo dia za iny zany tsy nireklame naharary be ato tena tsy afaka miodina fa tena marary ohatrany hoe nify marary dia tsy henoko raha tsy enareo niteny teo hoe iza matadidy eo za vao miodina tsisy nininona tsony kay le izy nafahan'i Jesosy fa lasa izy fa lasa izy taty Sylviance izy mbola maro voninahitra ao an'Andriamanitra fa namijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra teo an'Andriamanitra. Jesosy tsy mamela antsika ho afa-baraka fa manafaka antsika foana izy. Tamin'ny fidiran'ny mpianatra fa taloha zany dia mpianatra jiaby fa miditra fa zanako mbola mirenireny ihany mba tsy tafiditra amin'ny école dia ataon'olo resaka foana hoe maninona anganareo mbola tsy mianatra dia mbola miandro vola tsy hoe miandro vola fa tsisy vola fa za tsy tia miteny hoe tsisy vola fa miandro vola. Dia indray andro amin'izay tonga aty l'eglizy manao vavaka fifadikanina zany dia za miteny amin'ny namana hoe datsika hivavaka ho an'ny fidiran'ny mpianatra fa ny zanako raha zao mbola tsy mianatra zanakan'olo maromaro koa mbola tsy mianatra dia nivavaka zay. Tonga larobia heriny mbola napodiko indraiky koa datsika hivavaka ho an'ny fidiran'ny mpianatra dia ozy taty vony Sylviance efa teo zany tamin'ny larobia dia soloa hafa zany nambara fa zany fa heniny fa teo zany fa tsy zany foana podipodina fa Jesosy tsy marenina efa voalohany ozy izy ny droit efa voaefa ny ekolazy fa voavidy stylo cahier zavatra jiabijiaby fa vita dia za monko zany ohatrany tady ho tezitra kely dia novako hafa ndraiky satria maro antom-bavaka tonga dia efa novako hafa zany le antom-bavaka dia nivavaka teo dia nandeha nody monko rehefa rava fotoana
tonga koa larobia tonga eto koa dia za tonga eto dia maneno telefona ny anao tonga avy aty fa misy miantso anao za vao hiditra l'eglizy fa hiala amin'ny eglizy dia nambarany tatika ty nga misy problème ka raha ody sady tsisy problème fa misy fahasoavana dia rehefa nody tany dia zay izy ireo zany nitady anao fa zay apiditra zanaka anao hianatra manomboka zao izy antofanay ziska izy fa kamo hianatra na andeha ziska amin'ny université na izy zany ziska amin'ny université zay miantoka dia misy hôpital koa tsy ako amin'ny Jean Paul D tsy ako amin'ny Candide zay tianao andehanana fa na ohatrinana na andidy na anina fa zay miantoka dia tena hoe miantoka Jesosy fa tena hoe eo amin'le amafahabaraka anao tsy amilanao afahabaraka Jesosy fa Jesosy tena mijoro amin'le tena tsy leonao Jesosy mijoro dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia le faharoa koa zany aya koa izy karazany aya koa izy zaka karazany surprise dia manaraka koa tamin'ny ty hvkl ty zany tsy haiko mihitsy fa za maheno amin'ny radio toritery rehefa andeha hiasa dia misy bisilina wity zay mandefa radio dia indray andro za andeha hiasa aiza ma le bisilina wity misy radio iny karaha tsy hitako za mandeha bisy hafa satria izy tsy hitako dia ohatra ny foana fa indray andro anao conversation amin'ny namanay zay amin'ny ki zay dia miaraka amin'ny ary Xavier zany tamin'izany izy mbola tsy pasteur dia efa miantso anay izy misy Seminera amin'ny hvkl 3 andro aiza ma hvkl ny Xavier ty tsy amin'ny ligne 13 tsako manino iny dia nandeha nitady zay mpiara-mianatra jiavy zany 3 zay tonga fa za foana ny afaka mandeha ziska tsy any eniko feondreo ato mihira fa tsy haiko lalana mandeha ty aiza ma miditra amindreo ty aty ala be ary tsy haiko manontany olona foana ambadika ao izy nambarandreo dia nandeha tonga teto dia maheno le pasteur amin'ny toriteny ohatran'le feo amin'ny pasteur amin'ny radio amin'ny bisilinina wity iny oa zany amin'ny radio iny ka zany teny mbarako fa Antananarivo zany fa mbarako tsisy Mahajanga eto zany ty raha ty zany fa rehefa tonga amin'izay aiza ma hvkl ndreo ty kaiky ato zany dia ohatran'ny za faly eny to amin'ny Jesosy satria za mihaino foana amin'ny radio mba maniry za hoe mba te hanatrika teneniko mahitako an'izany fa raha zany Antananarivo any hoe tsisy Mahajanga kaiky zany izy io eto dia tena hoe tadidiko zany zay tena hoe tsara Jesosy voninahitra ho an'andreo tsy any Antananarivo mbola voninahitra Jesosy ny afahako mijiro vavolombelo za zany tao anatin'ny 3 andro zao tamin'ity Seminera ty maniry handeha toy aho fa tsy afaky dia tamin'ny alariva zany nanofy aho nisy aomby masika aomby io aomby sarety izy io misy tompony dia tompony aomby io zany vononina aomby iny nofy io tena vonono aomby io tena masika mihitsy maty le tompony nanenjika ananjy zay moako io aomby io nanenjika anahy izy nilay eo anatin'ny trano vato zao tsy azo eo rehefa niafinao anatin'ny trano vato ao raha misy varavara hidirany ty ao am'ty zany kay zay taitra kay manofy amin'ny 3 maraina tsy natorontsony aho za io moa izy ty mako afoiziko fa lavabe tantara-piainako izy ty za baka antoliara za tamin'ny voalohany mbola zazakely tahaka an'izao za tsy mavozo tsy matao tsy mandeha aly kay za ty ho lasa malaso mety ho gaga atsika izy ty lavabe fa afoiziko fora izy ty za mandeha tany eo amin'ny 50 kilometra miala baka antoliara andeha anolahy Ambomavelo za mbola zaza mbola kely tahaka an'izao ananolahy misy ny babako lasa za mandeha za miakatsy andatabo mety haitsika andatabo miakatseo misy tomobily mijano za zany tsy nasaky nisy eo amin'le tomobily eo fa nitsofoko ao anatin'ny fasana ao anipetsaky ao petsaka tao aho andro amin'io tokony amin'ny 7 ariva petsaka tao aho miapetsaka tao aho io tomobily lasa am'izay zay vonivoaka am'izay nandeha am'izay dia nisy lalatany nandehanako am'izay andeha makana amin'ny toeran'io alabe izy io andro sabotsy tadidiko tamin'izay sabotsy io tsena Ambomavelo tsena dia olo avy any zany mitondra omby handeha antoliara rehefa nahitaka olo reo zato anao ty moa izy aniny za tonga dia nanjamby vato
anao zazakely tahaka an'izao izy masaky mandeha riva ka ireo natahotsy na vozo ataondreo biby ataondreo matoto angatsy de zao zany tenireo lereo hoe nao koa misy namanay lereo aloha ao ka sao de oravanao zaho koa tsy mpandrava olo nandeha zao i namandreo hitako amizay manao mandroka omby sitsika ao anaty ala lasa ny afina tao reo lereo tsy fahitaka lasa zay nandeha zaho rehefa hidina nambanimbany amizay misy vatometsika nambony votsy jereko ino ma ty vatometsika ty androany jebako manahaka an'izao gaga za mijery otsany ino vatometsika ty ino za amizay mandeha amin'ny lala iny fasana avao ny lala iny tonga any aminay tompoko babako tam'izany natahotra leksy hoe anao ty maninona anao masaky manao mandeha manahaka an'tyo izy rehefa ela ny ela hoe tompoko ny alan'ny toliara zay andeha morombe tonga any lasa malaso amizay nana malaso nangalatsomby rehefa nana malaso zany eo anatin'ny taona ray mihitsy any avao zay mandeha manao nadalana misy efa manao fety bonane anaty ala manao fety saika moe mihitsy saika foany fato tam'izany fa sainga kay le ambony mbola niaro ny antony za mbola misy ampanavony Jesosy zao lasa pitoro teny zao amizao mitsika miresaky zao tena marina zany mbola misy ampanavony Jesosy tany saika fony fatinaka ao tany zao nataoko tamizay raha voafaka an'ty amizay ivavaka za tsy angalatsy intsony tsy angalatsy intsony voafaka an'ty zao kay afaka ihany tamin'ny fotoana efa zany afaka amizay ty zava-tsantsanga amizay saika fo vonony devoly tompoko tsy fantako na ino antony tamizay ninitoka mamo efa ny mamo amizay zany nisy fanahy roa lahy izy io devoly fa maka enjikola tonga teo hakay amizay ndao tsika fa anao maditsa loatra zao entinareo makay zao tsy hoany zao lisifera tio fa raha hafa tio taitsa tamin'io ino ty roa lahy reo amin'io tonga de nibataindreo netindreo amizay lasa reo nanitondra anahy nandesiny de lasa andro atoandro tompoko izy rehefa ela ny ela ty vatako ty zany misy mahitaka mitantara olo amy tanàna misy anay fa io tanàna io zany tsy de bevata loatra tanàna ambany vohitsy izy io rehefa netindrozy makany amizay zany netindrozy makany tonga amin'ny farantanàna zany de napetsakindreo vatako ty fa mifanahako nentiny rehefa mifanahako nentiny tonga amin'ny toerana hafa tsy fantako le izy de nisy feo eniko amizay hoe avy ny andro farany io feo raha ianareo misy feo vohitsy rey misy feo vohitsy manakoako reny tahaka zany feo andro farany io feo tsy mijanona zany foana eny sofo tomany amizay tomany Jesosy tsy anao antsony Jesosy tsy anao antsony za mitena an'iny zany kay ty vatako ty zany fa misy olona mivorovory mamoana fa zao tsy mahatsiaro tena naninona izy ty nefa za mitena vatako za toerana hafa rehefa ela ny ela amizay zany tokony eo amin'ny ariva tokony amin'ny fito manomboky tamin'ny atoandro amin'ny fito zay vo niverina ny vatako ny fanahako amizay tsisy atakanjo intsony to de nitorotena amin'ny olona vorovorotena zaho ivavaka amizay kay lasa mpitorotena de rety zavatsy anazy ana amizay mizao amitsika miteny zao manambady io vady koa ito Mahajanga teny zany zay bevoka rehefa bevoka vady koa zany teraka rehefa iteraka vady koa netineta amin'ny dokotera libre kay le iny de rondraza moako tsy haiko filazako anazy lasa le rano tao kibony le zaza tsy mizotsy randoany le zaza zany tsy mizotsy fa miakatsy zaza eo de any dokotera iny tsy vitako tsony ty zay tinareo anjovany de netina anjova mako izy teo amin'ny roa alina tonga nanjova zay de nividina fanafody tsy seritsony zany afaka mamoaka zaza dokotera miafara opération za tsisy vola ino ty Jesosy tomany ny vavako Jesosy azelozana zaho azarina ty zavatra olana mahazo ty vonjeo tena vonjeo mihitsy tomany eo tam'izany dokotera vinao ramse ty vadinao tena opération raha tsy atao opération ty maty
dokotera aho za tsisy vola anao tsisy vola zaho ay izy andraso izy fa ivory vetivety zay nivory vetivety reo de niantso ana reo avinao izy zao izy vadinao ratsy atao opération maty za izy anao opération an'io fa saingy ty foana tadiavina aminao hoe vola fitoaly avidy anesthésie locale misy anao vola fitoaly tamposiko misy ny teneniny misy a dokotera a meo aty volany nomeko vola natao opération vadiko tsisy vola ny fanafody abiaby natofandreo mahay raha Jesosy day teraky le zaza niverina ando hôpitaly marary zaza io farany ty tena farany rehefa narary zaza io zany tsisy vola tompoko za mandeha mitoro tena ampiangonany any kay misy anjely tonga tando hôpitaly tao anjely tonga tao tena marina ty zavatsy teneniko ty zao ne gaga mihitsy aho izy io zany olo tsy fantatsy na tena nitaiza le olona de tonga izy tonga teo tando hôpitaly teo aiza misy ny hôpitaly misy any Davida nary zanako Davida ao i dokotera aty misy anazy tonga izy za mitoro tena ana fiangonana any vadiko foana eo tonga izy misy vadiko amizay za tonga anampy anao gaga madamako faiza manao asany madamako anao za tsy hainao izy za nefa fantatsao nefa olo tsy fantatsy le izy gaga madamako zao izy mehoana ty izy taratasyny fanafody rehetrarehetra zay vidy anazy ao madamako ty fanafody ty madamako tsisy pharmacie eto Androvo eto fa ivelan'ny pharmacie misy io fa ivelan'ny pharmacie anankiray fotsiny misy fanafody hitako izy io hitako misy an'io nandeha vetivety izy fa tonga eo de gaga madamako ty fanafody hina ty madama ty tsy olona ty tsy olona ty madamako zay tao tompoka tsy niantoka fanafody alleloia izy foana nividan'ny fanafody io hatsy amin'ny ronono zazakely de nanome baiboly amin'ny farana amizay baiboly mbola aminao amizao ty baiboly izy meko anao izy na madamako de ty vola sakafonao izy tsy niverina intsony le olona mandrapa niala tando hôpitaly tao zay rehefa nivoaka zahay afaka amizay zao mitsika miteny zao na inena action ataon'olona manodidina za tamy voalohany nasika fa za fa tony foko fa afaka voninahitra ho an' Jesosy voninahitra ho an' Jesosy reny alleluia somary fitipitiantsika noho ny amin'ny fotoana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ijoroako vavolombelona eto za zany dia avy any ambanivohitra lavitra be any misy anay dia tamin'izaho tany dia isan-kerinandro za marary foana dia avy eo nisy olona zay niteny hoe misy mampitady asa ozy izy any Mahajanga andeha ianao dia nieritreritra zany hoe andeha sa tsy andeha dia nisy ny faranay izay tao Antananarivo izy no mipetraka dia niteny taminazy hoe zaho andeha ho any Mahajanga dia ozy izy hoe aza makany ozy izy fa ny olona any tsy tia vahiny dia ozy hoe tsisy an'izany hoa fa za tsy mandeha araky ny herin'ny tenako fa matoky an'Andriamanitra fa izy no mitantana amin'ny fiainako dia nandeha amin'izay dia tonga taty dia nandefa radio tamin'ny telefona dia tonga dia radio RJFF no henoko tao amin'ile telefona dia naheno ny toritenin'ny paster Rodolphe dia tonga dia resy lahatra dia naniry mafy hoe engane Jesosy hoa mba ahita an'izany paster zany fa izy no ilaiko ao amin'ny fiainako mba nasitrana dia tsy efa nenan'io radio io foana dia tsy narary tsony sy efa tonga taty zany dia mampanenan'io radio io foana isan'andro san'andro dia tsy narary tsony nefa tany aminay tany marary foana isan-kerinandro dia amin'izao tsy marary tsony asiteka ho an' Jesosy dia nasitrana somantsara zany avy eo amin'izay naheno an'io filazana tamin'ny radio hoe misy seminera lehibe
ato amin'ny Toby hvkl. Dia niteny tamin'ilay patron koa zany, zaho andy hivavaka any amin'ny hvkl raha velanareo. Dia tsy manina ozy izy fa zaho tsy miaro olona mivavaka zany, fa zany no tena tsara. Dia tonga taty amin'izay alakamisy ariva dia nandeha nakaty nivavaka. Dia iny azo mahatoandro amin'izay anasalama za. Dia andeha hividy savony fa tsy isy vaingan-tsavony tao aminay. Dia vao mivoaka kelikely vavadinay dia nahita vola. Dia nisy ankizy vavy iray izay nilahatra tamiko teo, avy naka rano izy, nanosika rano tamin'ny borety. Dia ilay itsahany mihitsy ilay vola fa tsy hitany, nefa za lavidavitra an'ilay vola ary nahita. Dia tsy mbola niraisiko ilay izy. Dia teo dia lasa mividy an'ilay savony fa tsy alavitra an'ilay nisy an'ilay vola moa ilay magasin. Dia ohatrany tsy mifantoka an'ilay fividiana savony fa any amin'ilay vola foana masika hoe misy ahita io, satria ohatr'izany foana mahita vola fa rehefa tsy voaray eo anahitana voalohany azy eo hoe iny vola iny dia tsy maintsy misy mahita raha misy mandalo eo. Fa tena nahagaga anahy tamin'izay, fa tena tsy hitan'ny olona ilay izy, satria vao tonga kelikely teo amin'ilay magasin dia nisy olona mivoaka avy teo an'ilay magasin, nandalo teo an'ilay vola, andalo an'ilay vola zany, fa tena tsy hitan'ilay izy. Dia miverina avany dia niraisiko. Dia tonga dia nisaotra hoe saotra Jesosy fa efa nataonao anaty, matoa tsy hitan'ny olona. Dia nandeha niditra nakany an-trano dia vao niditra tany an-trano dia nandohalika mivavaka aloha fa tsy tonga dia nijereko ilay vola. Dia avy mivavaka nisaotra tamin'i Jesosy dia nisokafako ilay izy dia vola 7 alina ariary. Alleluia. 7 alina ariary. Dia le nanao rakotra omaly. Dia tamin'ilay rakotra hoe anaovana fanampiana amin'ilay rami de miracle dia ray alina nataoko tany amin'ilay izy. Asiteka mafy an' Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa tena naneho zava-mahagaga tsy takatry ny saiko izy. Aleo sikiteka mafy an' Jesosy Voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona. Vao nanomboka ty taona 2023 ty, nisasaka ny janvier dia narary dia tsy hay hoe nanina fa nandeha dokotera tamin'ny 4 mars. Dia nataony alala izy tsisy narary saika tsy joro ihany fa hoe na elana tamin'ny aingana dia afaka tenenina fa efa niteny tamin'ny radio. Dia teneniko ihany ilay izy fa tena hoe zavatra tsy takatra saina nataon'Andriamanitra anahy, fa za zany efa niteny hoe vitany amiko fa mbola misy Jesosy miaro anakahy, mbola misy ilain'i Jesosy Zay nefa ho ataontsika rehetra hoe aza miala amin'ny Jesosy fa amin'ny Jesosy ihany misy zavatra rehetra izay ilainao. Tsy vola ihany no avy tanjavatra na hoe mandeha amin'ny herin'ny tenanao fa mandeha amin'ny herin'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy fa zay ny vavolombelonako. Taloha raha nahita fiangonana ohatran'ny tony hoe mandeha any dia mahita hoe midobodoboka be ao anatiny eo sady miorakoraka be dia hoe za tsy mandeha hivavaka izany sa zay manko katolika tamin'ny taloha dia tsy mahalala hoe misy fiderana fa rehefa mivavaka dia mivavaka foana mivavaka alahady dia mangalatra koa alatsinainy zao fitenena dia zao fa mahatsapa hoe misy Andriamanitra velona sady tsara hoe miaraka amin'Andriamanitra velona zany. Voninahitra ho an'i Jesosy fa dia voninahitra ho an'i Jesosy koa na zoro vavolombelona fa raha nandalo antosarotra anay fiainanay teo dia rehefa nentina mbavaka moa zanako vita mariazy tamin'ny 23 juillet afaran'ny rally de miracle teo ihany izy roa kely dia averika amin'Andriamanitra ny voninahitra. Losika teka mafy ho an'i Jesosy izy indray manaraka eny ary. Alleluia. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Za zany taloha zaho mbola tsy tonga tato za dia nanana fiangonana ny vavahako fa za zany mora tezitra be dia maheno tena amin'ny radio za dia ohatra ny liana be dia
nandeha zany tady hay zao azany misy any hvkl zany dia nanontanytany za dia tonga teto taona raiky sy dimy volana zay nivavahako tato dia nandeha tamarovato tary amin'izay za tonga dia za mihitsy nitoriteny anao tezitezitra eo izy dia za mihitsy za Jesosy fa teneninao zany dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa afaka le izy. Alleluia, afaka te. Dia mbola misy hafa koa tena isorako an'Andriamanitra zany fa naisoron'Andriamanitra aminaka zany na dia misy fosafosa olo za fa tsy anatin'izany tena men'Andriamanitra hery mihitsy na dia za manana rahavavy fa misy ndreo mbola tafosa olo fa tena idin'Andriamanitra mihitsy vavako dia ndreo mitena hoe mamafitia izy ndreo iny tsy mifosa olo dia mezako ndreo dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa ato amintsika Andriamanitra ary miasa. Alleluia, teka mafisika ho an' Jesosy dia fahatelo koa zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako zany tamin'ny réveillon 26 zanako ninana crédit réveillon 26 fa voninahitra ho an'Andriamanitra namariny ten'Andriamanitra hoe na dia hinana zavatra mahafaty dia tsy hampaninana anareo zany dia tsy naninana fandresena fa mbola velonay na mandraka androany ty an Jesosy voninahitra sotra to an Jesosy teka mafisika ho an Jesosy. Alleluia. Ataovy mafy ny alleluia anao. Azakamy mihainy vavolombelona zany fa anangana anao ny vavolombelona. Alleluia. Tao anatin'ny tapabolana angamba mety tsy heninareo fa nisy cyclone. Alleluia. Amin'ny andro ririnina misy cyclone. Dia tena nakasika be le izy. Tena nakasika be le cyclone. Dia rehefa miresaka amin'ny Jesosy dia hoe andao hiditra fifadikanina 3 andro tsika. Alleluia. Rehefa niditra fifadikanina 3 andro zay nahazo tentsika hoe amerina amin'ilao ny Andriamanitra. Alleluia. Ao anatin'izany fotoan'izany ny zanako mbola tsisy écolage, mbola tsisy droit, mbola tsisy fourniture fa zao hoe tsy ahoako zany. Alleluia. Niditra fifadikanina 3 andro zay lasa ny lohan'le cyclone. Alleluia. Mbola nisy ramborambony zany. Alleluia. Tonga ny lakamisy mbola nisy ramborambony. Tonga ny zoma lasa tanteraka ny cyclone. Alleluia. Raha manompo ato ianao dia fantatrao zany fa za tsy teny. Alleluia. Ny fanompoko an'Andriamanitra dia tena hoe averiko amin'Andriamanitra ny vavolombelona. 4 taona ny vadiko marary fa salama izy na dia malemy ary. Alleluia. AVC fa raha ianao izao nitratra ny AVC na ina tsira ary ianao matahotra fa ny any vadiko rehefa mihinana laoka tsy ampy sira omeo sira ozy izy. Mihina tsira izy tsisy nininina mihetsika zany. Mihinana tavikena izy tsisy nininina mihetsika zany. Mihinana hena izy tsisy nininina mihetsika zany. Alleluia. Izay hitanao zao 3 andro ny vadiko rery ny ao an-tranao hidina kadena ny vavahady izy rery ny ao tiako tenenina aminao hoe omeo an'Andriamanitra ny fotoananao fa amarininy amin'ny fiainanao zany. Tao anatin'izay 3 andro ny vavaka fifadikana zay teto amin'ny Toby tonga ny lakamisy manao asa fanompona manefa ny anjara asa fanompona. Tonga ny telefona iny ny écolage iny ny fourniture tsy nentina mbavaka zany. Alleluia. Fa satria ianao mihevitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra mamaly. Tany amin'ny Elizy naniraka goaika fa amin'ny anjaranao misy olona be lehibe afaka irahana. Tena hoe jiroko vavolombelona, jiroko vavolombelona, vadiko tsy miasa zay tsisy hoe vady mpamelona fa mpanao anao ny vadinao. Fa Andriamanitra io tsy tara araka ny tena mpanompon'Andriamanitra tsy tara fa zay misy eo am-pialatanana dia omena dia afafy tsisy fanahina tsisy tahotra satria ny tenin'Andriamanitra nijoroana hoe mihoatra lavitra n'ireny ahitra reny ianao. Alleluia. Marina amin'ny fiainanay le hoe manompohan'i Jehovah Andriamanitra fa ho tahiny ny haninao, ho tahiny ny ranonao ary maninona ozy izy
esorony amin'ny tsisy aretina zany ao aminay a. Alleluia. Alleluia. Zany ny vavolombelona mampahery asika jiabijiaby zany a. Afaka mampahery asika jiabijiaby a izay vavolombelona izay. Hiditra manaraka indray tsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa 2017 nanomboka nisy faharavana teo amin'ny fiainanay. 2017 zany a niverenana tato amin'ny Toby satria taloha efa pakato dia metimety ny zavatra tao dia tsy hita tsony fa misy ilain'Andriamanitra anay zany dia nikasiany le olana be nikasiany anay ny namerenany anay tato dia namboarina le olana maro be ny olona mandalo amin'le izy fa ny anay zany tena niravaravana mihitsy tena zany hoe nanana fiainana atao hoe tsara zany tamin'izany fa tsisy nisy an Jesosy fa tsy tena Jesosy fa sarisariny fotsiny kanefa Jesosy efa te aneo an'le tena izy mihitsiny dia namboariny fiainanay tena niravaravany tena ny olona namana tsy namana tsony manilikilika ny ray aman-dreny mandatsaka moramora tsy hita tsony zay ho samboriny fa papa foana voanjo tsy mety vita dia namboariny niditra ny tany fanamboarana rehetrarehetra dia 2019 amin'izay nanomboka efa hitany Jesosy efa azo ny antoko amin'izay zany fa tsy hananao foana tsony ty dia efa voamboatra zany dia na tsy nangatahana raha nameny fa Andriamanitra mpanangana ny rava izy marina amin'ny teniny izy rehefa hitany ianao fa mahazaka an'le izy tena tsy takatry ny saina ry zareo fa ozy izay hoe aza miala amin'ny Jesosy tsony. Alleluia. Teka masika ho an'i Jesosy. Tena marina fa mpanangana ny rava ela izy tena mpanangana izy fa fiainako mihitsy ny natsangana tsy le nampanahana fa na fiaina tokantranoko rehetrarehetra milamina be voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Mino aho fa mahery anao amin'izany a. Mino aho fa nataony taminazy zany dia mbola ataony aminao koa raha izay natao amintsika jiabijiaby. Jesosy raha. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra no fahako ny joro vavolombelona indray. Araka ny tenin'ny ray aman-dreny maly raha ohatra tsika miaina sy miaraka amin'ny Jesosy dia mety afagagana. Amen. Ity zanako ty maly tena narary ty maly tena narary ary ny tena tratra ny hafanana be dia rehefa natao ny fitoam-bavaka rehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tena sitrana teo ny eo le zaza. Aiza le teke. Alleluia. Raha nandeha zahay maly dia zao zavatra nisy. Raha zay nandeha teny amin'ny lalana raha nojo zahay dia ity mbola tsy dia mahay miteny tsara sa 3 taona izy mbola tsy mahay miteny tsara. Matetika zahay mianaka moa raha faontrano dia mampianatra vavaka ho azy fotsiny hoe Jesosy taio zahay vonjeo zahay rovo zahay. Raha nandeha zahay teny amin'ny lalana dia naverimberina n'io vavaka io dia mamerina miaraka aminazy ihany koa. Raha tonga teny amin'ny lalana zahay dia zao zavatra fahagagana. Nisy bajaja zay bokany satria somary lavidavitra ny misy anay dia nisy bajaja zay tonga bokany. Nareo izy andeha ho aiza zay andeha ho any Belbaka dia noentin'ny bajaja io zay voninahitra ho an'Andriamanitra tamin'izay. Ny amaranako azy dia zao tamin'ny taona 2017 zao zavatra teniko aminareo ny zavatra tena tsy tianao no tian'Andriamanitra tondrana anao. Amen. Tamin'ny zay mbola nanomboka lidra hoe mpanompon'Andriamanitra tamin'izay farany tena tsy nitiako ny toroteny nataon'ny pasteur Rodolphe satria tamin'izany mety gaganareo ngamba zany mety gaganareo satria hitanao masina tamin'ny fiangonana nisy anay dia tsy zatra le hoe mikikika mitokiky dia za tena tezitra fa fiangonana inona koa zany pasteur inona koa zany fa zao zavana nisy raha nanomboka tena niditra lalina tamin'ny asan'Andriamanitra dia zao io ny tena namanginy Jesosy anaka voalohany. Alleluia. Vanginy Jesosy dia zao raha vanginy Jesosy tamin'izay dia nisy toroteny sen'andro 17 décembre 2017 amin'izay ngambany
tao am-piangonana raha fa namela radio dia ty radio ty no heniko nanomboka nanomboka ilatsofina afahafa koa zany toroteny pastera zany hoa voninahitra ho an' Jesosy fa zao nisy sy hitako ty toerana ty fa sady zisy toenanao rapera fotsiny hoe anetana malandiavaratra izy voninahitra ho an' Jesosy fa ny amin'ny tianao koa sy faraparany dia zao hoe raha fa tena nosorona mpanompon'Andriamanitra tamin'izay raha fa tena nosorana Jesosy dia zao fa ninina zavatra ny fiainako rehetra lasa tsy mahazo aina tsy hoe zao manandratra tsy hoe zao mandoka azy fa zao hafa n'le mitora anatin'ny fahamarinana anatin'ny fiainanay anatin'izay tontolom-piainanay rehetra dia zao hoe ao anatin'le fahamarinana tena hitako fa tena hoe lalana tena tondrahan'i Jesosy anahy le miheno fahamarinana alleloia tena nitondrahan'i Jesosy anahy tao anatin'ny feon'ny fahamarinana dia zao ny zavatra tiako ampahiresinareo dia zao hoe mijoroa tsara tadidio fa tsy zay tianao tsy zay tena mety aminao zay no nenao fa le tsy mety aminao io nitondrasan'i Jesosy anefen'i Jesosy ianao za tena tsapako tamin'izay fa raha tsy nisy fanefen'ny fahamarinana mety fa efa mety very hatramin'izay voninahitra ho an'Andriamanitra rery alleloia miteka masika ho an' Jesosy mandroso to voninahitra ao an'Andriamanitra no ijoroako vavolombelona somary mafimafy kely voninahitra ao an'Andriamanitra no ijoroako vavolombelona za zany saika tsy ijoro eto ihany fa hiengo foana ny feo an'Andriamanitra miteny hoe tory io ny fahatsaran'Andriamanitra dia misy fotoana zany nandeha voyage dia nanao lavalina dia rehefa nandeha ny ainga zany dia vavaka dia nangataka ny rahan'i Jesosy hoe rakofy amin'ny rahanao izay Jesosy dia nandeha zany dia efa tena tany tamin'ny ray alina tany dia za moa zany miankina amin'ny fitaratra satria sisiny no toerana nisy anahy dia tapoka be zany sady renoka matory daholo zany ny olona dia nisy vato nisy nitoraka zany ilay tomobila dia tena vato tena hoe raha ny tokony hoe vaky mihitsy ilay fitaratra dia taitra daholo zany ny olona hoe inona fa inona zany dia nazara zany tonga dia ohatran'ny saika tsy miverina ny saiko satria tena ohatran'ny tany anaty lohako tany mihitsy zany ilay izy dia nefa tsy strasy akory na fitaratra raha zany tsisy hoe vaky tsy naninona mihitsy dia tonga dia verina tao an-tsaiko hoe izay ny herin'ny rahan'i Jesosy halleloia teka mafy an' Jesosy tsika dia mananaka an'izay koa zany nisy olona hoe vohitsaky ny tracteur zany tany amin'ny sity niasany vadiko dia andro tamin'ny 5 izay zany nandehandeha tany amin'ny bory tany dia nisy niantso izy tao am-piasana fa za tsy nijery telefonina mihitsy fa nisy appel be dia be dia nijerevana moa zany ilay izy dia hoe ilay olona accident vohitsaky ny tracteur zany dia natsoina zany ilay mpiara-miasa aminy tsy azo mihitsy fa misone libre fotsiny dia ny andro efa tamin'ny 9 alina tamin'izay dia ndao tonga dia ho any amin'ny hôpitaly dia jerevana any dia tao amin'ny urgence moa zany dia jerena tsy nahita olona fantatra tao mihitsy izay dia nanontaniana ilay garde teo zany hoe misy olona ve avy any amin'ny site tany accidenté vohitsaky ny tracteur niditra teto dia anontania ozy izy ato fa matsiaro tena ve ilay olona sa tsy matsiaro dia tsy fantatray mihitsy fa izay tonga fotsiny hoe hijery anazy zany dia teny an-dalana moa zany dia efa mivavaka hoe Jesosy arakofy amin'ny rahanao izay dia raha misaina maha-olombelona zany dia hoe vohitsaky ny tracteur zany hoe tsy efa maty ve zany dia rakofy amin'ny rahanao izay ho a Jesosy dia na tsy fantatro ary zany olona zany dia mangataka ny rahanao mba handrakotra n'ilay olona vohitsaka zany Jesosy dia tonga tao moa zany izay dia niditra tao amin'ilay raha matsiaro tena izy dia atao amin'ny ilany ato jerena dia nanontaniana tao moa zany dia jeren'ilay olona ohatr'izao izay dia ilay avy any amin'ny toerana ohatr'izao dia izy mihitsy dia efa lasa nody izy fa tsy naninona mihitsy ozy izy fa nanao radio alleluia dia tao aoriana kelin'izay indray zany nisy an'ilay vedetin'ny vadika nisy olona maromaro tao anatiny zany dia ilay tsy hita popoka fa ny roa ihany no hita dia afaka herinandro tao aorian'izay zany hoe misy mahita gilet de sauvetage io nitsingevana any
tsy haiko any amoramba sa iza any amin'ny rano any izany dia nivory daholo moa izany ny tao ampiasana vadiko hoe